Tonga indray ny collection vaovao gasy et stylé atolotry aigle d'or atsika. Nivolavolain'ilay styliste feno talenta sary karaha fanetana posika gasigasy tsara. Misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra zato isan-jato. Efa hitanao manerana ny magazay aigle d'or mahazatra anao. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram aigle d'or Madagascar e. Aigle d'or miaraka amiko isan'andro. Manisa telo dia mikikika daholo. Isa, roa, telo! Gasfest manolotra anao kika concert 35e anniversaire ao Antsahamanitra ny 10 oktobra amin'ny 3 tolakandro. Alevary, ambony ny tanana. Otron'ireo artista namana maro, fivarotana tapakila, super musique analakely, nectaranka tapaka, fanoana, RTL. Sira daholo tiry le ty e. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Miaraba tsika ray. Miarabanao iray aman-dreny Peranora. Miaraba, tena mahafinaritra. Ray aman-dreny. Eo vao miresaka fotsiny nay eny an-dalana ary. Tonga dia antaniny olo mba atao izay aloha le fimezana ray aman-dreny. Tena tsoroko eto marina. Tsy fimehako reny. Fa inona? Sendra nanany andre mandeha tery amin'ny palais des sports. Tonga dia niraisy ny zalapanao atsikany. Iza moa ny anaran'le bandy. Le manao an'iny fimezana iny. Tsy maninona. Mampalaza iny. Sa mba mianatra le fimezana va tsy? Be dia be. Ny sasany toerana miantso ranora. Sasany miantso raona. Tany ampianarana nisy ny azoana raona. Dia ahoana nafalinao anazy? Tsy hitako ary le izy atoko. Andao efa manakaiky ny baolina i Ranora. Manakaiky ny baolina ino? Efa manakaiky ny baolina resaka baolina kitra e. Ahoana ny hevitrao a? Nakaizandray ary le soratra tetitsy. Rakia! Kaya nataony lahy. Nety lahy le kableka ba le taratasy teto. Elako. Ary mahafinaritra kosa. Omaly raody. Androany Ranora. Dia rapetso raisy. Ray mibosy. Mahafinaritra. Resaka baolina. Resaka baolina. Resaka mantany jiro. Fa ahoana? So dia anao koa zany tsy tia an'le izy. Finna le zavatra nitranga omaly. Ka izay indrindra ny antanina anao. Makagenao manontany tonga zavatra misy. Ka le hevitrao amina resaka baolina sy le fédération fotsiny. Ka zavatra misy moa ny anontanianao ah. Ligue zany no vorivory. Dia soronondra be koto. Mevelinao le sorona izy? Tsisy ederako ligna baolina. Ny azo ny ligna baibolina. Fa ahoana? Ligna ny famakena soratra masy. Tsy hainao nga ray aman-dreny lehibe fekolana ihany. Ederako zavaka mba mijery baolina ihany. Fa resao zavatra vavara sany tsisy ederako zany. Nao resaka vaksiny indray, anao ve aloha efa vita vaksiny e? Fenao koa resaka zavatra tsy apoziko mihitsy. Vaksiny. Ka aloha antanina foana satria. Tanao izao lehilahy mijoro zao. Mbola mijoro amin'ny lehilahy tsara mihitsy e. Aza anaovana kely alao teny azafady. Efa ray aman-dreny lehibe any. Azany anena amin'izany. Vita vaksiny zao lehilahy zao. Tsata indray bainy. Ary tsy hitanao ve inona dikany avy? Afanana. Avy natao vaksiny izahay. Ianao tsara zany. Avy natao vaksiny izahay. O io. Dia hianatra izahay. Tsy mianatra. Sa mifanany ihany. Ray aman-dreny nareo ny mpianatra teny Ankatso. Resaka lalam-panorenana. Constitution zany. Trampika an'ireny nareo. Inona koa ny resaka hafa? Inona zany lazainy ty fa tsy henoko aloha. Ohatra ny zany olo. Hoe nahazo omby vavy importé ny resaka omby izay ny ahoana. Raha zao ny hevitro momba ny omby. Olona niarana asa tamin'ny mpitolo reo. Ary maheno koa ny omby. Bozaka ifantobiasana io. Bozaka ifantobiasana io. Bozaka efa maina. Efa nanafatra ombony teo aloha. Ny opy ombony teo aloha. Natao fahirano teo aloha. Zay na fatsina omby. Dia zao. Iketriny indray manao tsy omby aloha. Tsy omby aloha. Fa tsy kisoko. Be dia be ny teny momba ny omby. Henoko ny omby. Tsy na omby. Nao tsy omby aloha. Sara la zay sasany. Fomby. Tsy indray mifo. Dia misy miteny tere. Fomby nora. Tsy haiko mihitsy inona teny le talora lazainy. Tsy raha rahako zany.
tsapako eny efa mba satiny verenana le jereo ty resaka mpanao baolina ty le resaka baolina mba verenana jereo mpanao baolina inona moa mpanao baolina tsika omby barea barea inona barea aminao omby omby iza le bandy maly tsy matate zay mialahy irela mahakasisiny fa mahazo karatra mavo eve anao ty mbola masika ohatr'izany foana fiteniko ohatr'izany foana fa tsy mahasiky zany constitutionnaliste tsy maintsy mijoro fa nefa raha fazoko azy efa bikane zany constitution zany fa ianao efa misotro ronono eny mbola tsy vity aloha mbola tsy any amin'iny raha mbola miteny mandingany ianao zany are aventure droit tratrany eritaona sirsie anao sazy miatona ianao zany volonao iny sotonina miatona ambony azo koa zany lari eny ambony sasa isambany inona mampime anareo zany sao ny omby a nanoto ny omby a nandaka ny omby a mikapa efa nitain'omby tsy avadika ze manana an'io ny manana mirambon'omby amaina de ikapoana inona efa vazaha maditra tamy boky nahitako zay ny oditr'omby atao inona amaina de atao inona naovana kapa ronon'omby naovana yaourt amaina atao inona ary ny kahe ianarany ankizy de maina ankizy amaina amaina ozy mifaga zay za efa misotro ronon'omby eo so everina ronono zavatra hafa tanao volom-bavako fotsy io fa nefa anao lazainao fa mbola hoe miasa tsara teo tsy tokony efa hijanona am'izay ve za retsonareo anao anty filonomby tiako zay eo mato fotsy volom-bavako eo a sotro ronono mizikany ty mahasika raha nga ianao ty ka nientitra tsy masika zay lazaiko anao tsy ao anaty lampandrenana zany rigueur n'est pas méchanceté debe miteny aho hoe manaovan'le fitenyle malaza iny de ho tsotrany ah tsy omby aloha zay mahavita ny fampitsarana I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. mifandarana nefa dia tsy miala mizafy Alasinainy talata ny larobila ka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau mahasahana ny tontolo mpiainanao Orange. Nga lasy sokoberan'orta da tatoana endry Larissa da taton'or tena mahafinaritra mihitsy zara teniny foana rehefa miteny izy salama ray mibozy goty Larissa bandy akama atsika rehetra salama e fa miarava atsika rehetra fa miarava amin'ny fiainany koa atsoreto ny termos fahasalamana softy ireo salama tompoko ngako misofty ho anareo afaka manoana amin'ny fandarana de tiany kopy efa miandry le zavatra omenareo materaka be manao feondranory iny efa fantatry ny olona tsy haikinafinafiny zany fa ny sara izy efa nisiko folombavany ary efa naratana fa asavy miakatra matetika raha le ria satria izy koa nge mila mba mandehandeha aty mila mandeha mihitsy fa iny rehefa miresaka constitution fa tena tsy hay ajanona mihitsy nampianatra anay teny akatso mbola ao tsara izy fa fandeha ny voatra an'iny ho anareo mijery le fampisehoana ataoko amin'ny 31 octobre de ataoko ny fandehan-dranory eo ambony ze hainareo fandehan-dranory zany mbola tsy leo milahatra supermarché nisy côté zay izy rehefa mandeha bosy efa hitany fandehany sa efa hitako de ahoana ny fandehana ny bosy somary manao côté izy fa mahafinaritra izy tena mifanena tamiko izy ry amin'ny gymnase de izy ela
Tsaratsavina amintsika aloha zany fa mivantana ny fandaharana rivotra amin'ity ity satria dia laka misy mazava ho azy rehefa larobia izy akolaka mivantana amin'ny Facebook RDG 96.6 FM na ny YouTube FM 96.6 dia aza toy ihany koa fa ny softy manohana ny fandaharana misy jeu ihany koa iarahanareo amin'ny softy amin'ity an'ity mandritry ny antso dia akoatra ny softy eo ihany koa ny premier plus ary indrindrandrindra tsy adino teo foana ny Orange Madagascar. Zareo nareo ve maefa sendra nytony olona hoe misisika ho mpanoro lalana anareo to ay teny efa be da be mihitsy le makeo mbavatra ohatra ohatra ho any anjanona ohatra dia tsy hitako le anjanona ohatra dia mba atoroa kely lika doly meo mbavatra aloha ny anahy zao misy anankitelo eo no manirikiry anahako reny le hoe mahazo miditra ve dia hitoro teny aminao reny tsy tena manohatra azy akory dia misy indray ny jirama tonga masoavana kozy zake tsy mila vaminy jirama fa mba raha malala zany ary mpiasa jirama rehefa mafantatra anahy latsia ngagoty natitra ny aizinao anao ndray izahay ity zany ozy le bandy tena misy iny mazava fa noho nefa nisy mazava nampitahotra ndray le facture dia zay fa misy karazany ka ny olona ny ohatra ny resaka nataontsika omaly zao momba ny resaka hoe omby manafatra ny ady hevitra misy tsy safa mitsaitsaika amin'ny atodin'omby fa rehefa tena resana ny zavatra rehetra zay tokony mampandroso sy zavatra tsara dia raisina ho tsara dia zay tokony ahitsy amboarina fa misy loha hevitra zao ohatra zao nanomboka omaly zay loha hevitra omby zay dia tsy haiko misy omby eo mitareko ohatra ny godara zao zay ny omby mahitsy lafiny namany raha godara tatatra ka tatatra ny ka omby sy tatatra zany omby tatatra ny raimbozy amin'ny anay taloha omby tatatra efa ny lelafiny lelafiny omby vavy importé fa resaka jirama ihany aloha zany raha boty mba manao fitaraina kely ndray aloha amin'ny jirama vetivety raimbozy renesabotsina mena tapaka ny rano tsy mandeha mihitsy ny tena sahira mihitsy miponina tsara farana mehana ambony orina ka mba jereo kely mihitsy ny zalava tena sahirana mihitsy le izy tsy ny sasa zao zay ry larisa tokony mba jerena akaiky any le izy fa tena vereno aingana le rano tsy sasa zay ry larisa sa zahay ny tianao tenena zahay ohatrany tsy dia tena mamaly ny jiramamy zao za zao rehefa tena miresaka tsika eto zany rivotra tika dia raha manana rehefa miresaka latsiny toko fa mandefa ho transfert ako am'le bande namboatra n'le afisin'le spectacle ako amin'ny 31 octobre rehefa miresaka ina zao le izy teo miresaka tsika eto dia manao fangatana fanamarena sy ny sisa miresaka vaccine tsika eto aiza aiza sy ny aiza aiza zao za zao miresaka n'le hoe ny resaka tany Europa sy tany Frantsa indrindrindrindra momba ny resaka hoe pédophile sy ohatr'izany olombelona ny dia raha manana ny zava-misy za zao raha iresaka hoe Madagasikara azeria sahirana ihany ny olona hoe ny antsika raha manahirana dia raha resaka vaccine sy jirama efa fotoanany mihitsy zao tokony iakaran'ny dokotera manitra eto amin'ny rivotra sy iakaran'ny DG ny jirama eto amin'ny rivotra zay mihitsy fotoanany zao zany hoe ny mpitatana ny jirama dia ingaviko ma dia efa message amiko rehefa tokony auto relevé tsy olana amiko raha manao auto relevé satria ahitako an'le consommation fa zavatra mahavariana fotsiny ny logika ny chiffre nandeha tao amin'ny compteur ako raha normal fa tena aviranga nareo raha efa noko detety aminazy za konge omby efa nasiko omby zao eo akaiky ny vavadinay dia efa io omby io efa voaofana mihitsy io hoe raha vo ity totoy raha vo ity lelafo dia raha vo ity kapao kolotsaina mihitsy omby io amintsika malagasy kolon'omby zay fa inona natonga nanorina taon'olo hoe fombin'oro teo za dia gaga mihitsy ny tamin'ilay izy teo hoe mahalala fomba misy banto teny zay fa tsy mahasamantany anazy reny raha lalam-panorenana reny celui-là c'est aventure droit les chances dans le parc fa mahataty manana chance de na tianao na tsy tianao manana chance de lunomby be ilaialatra amin'ny godara mihitsy manao zany tsy ampisigara dia tsy avoaka le izy larisa rehefa manao le fimezana koa mampalelo mihitsy mampite antso ambulance avy le fimendran'olo atao ve fimendran'oronao marina kosa mety mavity atao ve ary mivozatra eo ara le jirama am'zay ny jirama zany
le lojika n'ilay chiffre am'le facture fa zahako akoatra ny jirama zany de resaka ome fotoana kely rehefa aveo hiady hevitra sy anao totrantroka kely ndray koa amin'ny fiarakodia eny amin'ny arabe olana foana izy io ary de mila resahana ihany satria zatra nahazo amaraina teo za tena miteny amin'ny laisany mihitsy tadidiko hatramin'ny numéro ny laisany tsy haiko raha mianrivotra laisany zao teny endrako teny amin'ny rivotra zao tsika misy kosa ranga ao anatin'ny fomba iainana ny fifamoivoizana eto Antananarivo ny hoe intelligence de conduite sy gestion de stress au volant raha ifanoro ranga de andao ifanoro any rehefa tsy niteninareo de tonga de ho toizako ny nanomboka tany amin'ny lalana Ambotrimanjaka nisy tobila menamena nisongona ako rehefa nisongona izy de nandeha tany am'le tsy tokony alehany amin'ny lesam-panana Ambotrimanjaka sy ara-malagasy de nisongona izy tsy niklaksonna indray izy aloha fa nisongona tsy olana noho nandeha nivily teo maki am'izay avy naka lasansy satria tamy malatsy dia misy fiara anankiroa vao eo am'le ralentisseur voalohany sady miklaksonna izy avy ao aoriana koa no misongona bon double sens io rokadiny maki akazomangy io mba mitenena rehefa hoe mena ny akanjo mena loko double sens manko double sens zany io le eo am'le rokady io mahatonga ny ady hevitra hoe ny mpisongona sy mieritreritra ane zany hoe mitamatama sy ny sisa tobila telo zany ny voamarika avy any Ambotrimanjaka sy teo amin'ny rokady aorianan'ila makia nakaty manina masonao manao rabelo de atrety akazomanga ina no nitranga no nefa songonako amin'ny ditrako mihitsy le izy manko aloha avy eo de jereko le rony de aza arakoty tsy bangy akany ana arakoty raisiko daholo fanamariana inona no nitranga rehefa tonga eo Tsaramasay nosongonako satria tato amin'ny ilany akavia le ray avy any Ambotrimanjaka ary teo alohako le anankiroa avy eo amin'ny rokadiny maki lay nisongona mafy de mafy anahako teo am'le ralentisseur zao aloha zatra teneniko satria ady hevitra ty mipetraka ty betsaka koa mantsy ny miaro ao anatin'izay hevitra zay satria divakevitra be le izy de samy manao ny argument fa amiko ny intelligence de conduite sy ny gestion de stress au volant j'ai raison ozy jojoby satria nahoana elaisany hoe zany de lasa lavitra ny ohatra tamiko taizy le teo Tsaramasay lasa lavitra tamiko ohatrany ahoany fa niahako ny fitondrako fiarakodia ao anatin'ny fijereko hoe double sens na simple sens le lalana zany hoe sens unique izy raha makany de sens unique koa le ilany raha makaty mahay migere ary zalahy avy raha ampianariny laisany fa tsy ny WWT ny laisany kory ny boafa ny laisany eo de mikilaksona ny laisany satria zao manko le théorie hoe mampisy embouteillage ome fanazavana am'izay ary afa le telo tratrako teo satria anao le mandeha miadana zany de raha ny mandeha miadana ao anatin'ny fifamovozana eto Antananarivo tompoko mieux vaut être trop prudent que con de tratrako teo ohatrany hoe raha Philomène zany tena teo sangy tsy nanapirina jusqu'à la fin Philomène minazanaro tena betsaka na itaviny tomady miaraka amin'ny 405 gris tena problème 405 peso moramorehatra fa tena zay lazaiko zay zany matoa ny teny le CON teo de tsy nitarian'ny professeur akory ny resaka fa manahirana kosa zalahy raha tena hiady hevitra isika de samy mametraka ny argument eo inona ny mety ny antony de izao manko raha hoe sorena ny embouteillage ny teneniko fa tsy ny olona sorena zany ny embouteillage fa hoe mitamatama le ao aloha ao raha misy folo mitamatama ao zalahy ny valo manao gestion de circulation sy intelligence par rapport au stress au volant et pourquoi ça ny maso alefa any aloha be parce qu'on est en pleine ville ny anoany raha ohatra ndray isongonanareo am'izay danger ataonareo any ataovy zay danger nareo any ny misongona manko na misy olona marary ho faty eo anatin'le fiara na sisisa fa le izy ohatrany hoe le nitenen'le banjo rakoa angekanga nahoana zany mandeha fa tsy mijanony mandeha nge fiarakodiako sokatra ngamba ary le tomobile isisiany eo alohako 20 metatra eo alohako le izy tsy lasa tena lavitra zalahy de nameko signal ndanara songolo daholo reo tsy nasany songolo daholo reo an'le daholo reo le rony rehefa aveo le menamena avy any Ambotrimanjaka ao nisongonako satria izy tratran'le embouteillage tato kavia tsisy azo nanoarana fa nankany akory ny rano izy za tato kavanana le mivily makaty tany mena kopakopahako izy hello how are you manao na your heart your date satria zay apetrako ihany le teny frantsay adika hoe gestion de stress au volant sy ny intelligence de conduite par rapport à la circulation adika kely zay raha ny bozy gestion rationnelle mampiasa ny saina voataiza
eo ampijerena ny fifamoivoizana Antananarivo ary tantanina tsara ny fahataitairana sy fahataitam-bombinana veribabombona amin'le fahitana an'le ambotaiza manaiky ny adihevitra ako fa za kosa miteny ho an'izay te adihevitra amiko eto fa misy ny con au volant ady tsy azo adika zay Raimbozy ainareo ny tena dikany CON ainareo tokoa ny tena dikany teny gasy raha CVO zao tena ny honorary eny ara kafe amin'ny rondo eny zay nataoko parenthèse zany satria efa tratran'le izy foana isan'andro amin'ny tomobila zany izy raha goto convolanture komby ianao ohatra misy fihitra manidina mena komby le amaso de lazay lafa misikotra orona hoany masoko ny diso ka atao aza mitory tsy misy pirofo di tsara le caméra larsa dia zay hita tsy misy pirofo nareo efa nahitakizy hoe sikotra sofina de hoe sikotra orona de nohanina inona ny tsirony inona ny tsirony ny sofina ono mangidy inona ny tsirony anona ono matsiro de manome inona le izy tsy hainareo manome volomparasy zany ainareo ny anarana omeko am'izao marainy zao an'le lalana le okorin-drano manoloana Jesosy mamonjy sy avy ety tany mena sy le mandeha makany Akazomanga vavonomby de raha mba raikitra zay de tsy manino vavonomby ainareo le dika le vavonomby izy tsy nina manditsy ny mahatonga le izy tena amiko vavonomby ho an'izay efa nandeha teo aloha mety mahazo an'le izy fa zao nahita sary ny lalana rehetra eo io ako nalaina tamin'ny drone fa ohatra ny vavonomby inona fony amin'ny vavonomby pense de tu penses et je réfléchis ny vavonomby misy karazany telo efatra mikorozarozy reny fa rehefa jerena amin'ny drone io lalana eo akorin-drano avy aty amin'ny frezy miodina misy indroa mivoaka raha vao taraiky ala mahita lalana foana io de makery de miodina de rehefa iverina la de indroa misafidy de mety foana vavonomby ka hoantsika mpitondra fiarakodia rehetra na anao fotoana na sahirana amin'ny circulation rehefa miresaka de mba lanceo ty hoe aizao izy ala zao eto amin'ny vavonomby azo fa naniny ala mbola tsy tonga tafahodina tao amin'ny atikena satria ny atikena maso ny atikena maso de zavatra hita nefa ny anareo am'izay izy mba manao antsoavy ny jiramamy zay mba hijery an'le rano fa tena sahirana mihitsy ny eny avaratrano natamatama koa ela tena sahirana mihitsy zay tapatapaka foana izy eo amin'ny facture miakatra ka ny eny avaratrano azanky maika fo eny aminay eny Atsimon-drano ohatr'izay koa ngany eny Atsimon-drano tokony avaratra tsisy rano zany etsonan'io rano ara tsy mbola manahirana koa eo ampovoan-drano tena mangataka re mba tongava ary tompona andraikitra ny jirama hifanazava sika fa tena tsy mahazo tsony zay vidy tambavy de mividy fanazava tsy mahazo tsony zay mba marina moa ino iny asehoanareo da iny le lingette manko no le lingette sorti manko no lalao aseho anay le izy satria na ny loko ary manko de mety tafiditra ao anatin'ny fantaniana lingette iny i lingette ito misy karazany roa lingette ary pota ilay pota koa ny anambotika misy karazany roa ty lingette ty sorti désinfectant aloe vera de désinfectant non parfumé izy io reto anankiroa naseho anareo reto mazava ho azy moa zany fa vita malagasy foana ihany le parfumé any aminao ohatra manitra ihany loko maitso sy manga maitso de ty manga eny misy menakely ihany fa zay aloha zany mazava ho azy fa ny softy hitanareo eny amin'ny faritra rehetra zay mahazatra anareo ny amin'ny épicerie grossiste eny amin'ny station service softy softy ary ahoany ty loko violet iny famafana indray le mokana anakitra Larissa famafana latabatra eo tamin'ny foazy iny teo be mihitsy le izy Larissa rezareza le moka olona firy mahazo loka efa mavosabedy be mihitsy le moka amin'ny fomby efa matavy be efa sy rejereto izy manao razo moty tanza be raha hitsaka zao de rano Larissa no miparitaka palahelo nandrika ny ramoka nandrika ny ramoka enao aloha no eto enao aloha misy ratsy be koa zany enao aloha no eto enao aloha misy Samuel ao amin'izy ka rovina de Lili ao anatiny amin'io daty io de Samuel eo velany ay zany zany zavabe zany teniko zany feno mihitsy rehetra iny amin'ny fotoana io
Lilia mankalaza ny fahatimapolo taona eo amin'ny CCSK amin'ny 7 oktobra. Samuel mankalaza ny 20 eo a-tokotany. Eo velany i Soloandrena Solo kosa mankalaza ny album Mariette 20 taona teo. Lili 20 taona ny taonany. Any e? Solo 20 taona ny iraina. Ny ana 20 kilao ny lanjany. Afafa be nange voateniko teo ananke an'izay. Za koa nefa niandry. Gaga amin'ny kinkin fona ny rety. Fa 20 taona ny avadibadioly ty e. Fa 20 taona ny Godard. Oe tonga de maka razoara de aratana doly. Za aloha tena mahay an'izany. Vary ampamilona ny Godard le izy. Asiana hoe allô. Evaso. Bisibisika misy zafikely ranoro. Isa re mamany raha ohatra ka tokony zafikely ranoro ianao. Ohatra ny Didi am mety. Izy Raimbozy le mpanoro lalana. Le resaka le nataoko teo anatin'le resaka fifamovozana le hoe avy eny Ambohitrimanjaka sy ny mankaty Antananarivo sy ny sisa. Zahako tena miteny anareo za mijery eto fa za zao ny anisany milamina indrindra raha mpifamovozana rehefa avy any an-trano mankaty Antananarivo sy avy aty Antananarivo mody any an-trano. Tombony zany tompoko anay eny endrefana. Tombony zany tompoko anay eny endrefana. Averiko eto ihany anareo mody zany amin'ny Mandriambero, Anosiala sy Ambohidratrimo iny. Rehefa avy aty amin'ny Dignareo na avy aty amin'ny ilany endrefana Antananarivo ka andeha hody. Fiara kely de efa azonareo atao ny mandeha miodina any amin'le lalam-baovao miditra eo amin'ny ara-malagasy mandalo ny tetezana Ambohitrimanjaka de manohy miankandrefana de mivoaka aty amin'le pavé mivoaka ny fanavotana. Pavé mivoaka ny fanavotana torokely atsika alohan'ny fidinana avy aty amin'ny tsenan'ny Talatamaty ka ho tonga eo an-dranotapahana. Io lalana vaovao io amin'izao fotoana izao de efa fahazo ale tsara fa saingy mbola tapona ny fifandraisany amin'ny lalam-pirenena faefatra noho ny antony tsy miankina amin'ny rindrina. Tsy haiko nareo fotokanina le omby angamba de ono rasa. De vily amakeo amin'le fiviliana pavé io. Ny fangatahana ampitiavana zany amin'le hoe résidence be manko ny tamin'le toerana misy an'le pavé de somary sahirana ihany aloha zany moralement zany résident aloha fahitako azy fa saingy efa nisokafanao ny olona rehetra le izy fa fiara misy gabarit idirany zay vao tafiditra eo. Hoantsika mipetraka eo Akadivory indray Akadivory Talatamaty matoa misy ny lalana zany de mety anjaran'ny commune manatsaratsara le midina somary mikavanana rehefa avy aty Antananarivo fa no mipetraka Akadivory koa. Tonga indray ny collection vaovao gasy stylé atolotry Aigle d'Or atsika. Novolavolain'ilay styliste fentalenta sary kara fanetana posika gasy tsara. Misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra zato isan-jato. Efa hitanao manerana ny magazay Aigle d'Or mahazatra anao. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Certains disent qu'ils sont des héros. Mais qu'en est-il réellement? Ce sont des héros du quotidien, qui puisent leur force dans la bienveillance. Pour tous ces héros du quotidien et ceux sur qui ils veillent, Saham Assistance devient Africa First Assist, leader de l'assistance en Afrique depuis 40 ans, qui propose ses solutions médicales, automobiles, décès et voyages pour une couverture partout dans le monde et au profit de 8 millions d'Africains. Africa First Assist, pour vous, partout. Le brosnify. Aleo rapitso amin'izay maharitra ny dentifrice. Ndahana ho amin'ny brosnify fa lany voalavo io nge vavandry Aleo rariva ary. Kely de kahitra. Potika amin'izany nge ny nifindry Tsy manana tsony rehefa lehibe Fa inona ny dentifrice io? Raha te ho en formula. Ay ve formula Ampiasao ny brosy ny formula sy ny dentifrice formula isaky ny avy misakafo maraina, atoandro, hariva fa hiaro nifinao amin'ny mikroba mikika azy zany. Maharitra ary zakany fa efa mividitsika ny brosy nify sy dentifrice formula ary hitana izanaiza manerana ny nosy. Formula ny safidio de anana nify salama sy madio ianao. Raha te ho en formula, ampiasao en formula. Ny ray hatramin'ny 30 oktobra mandray sanjara amin'ny Itel Festival. Vao mividy smartphone na Itel ianao dia mandray anjara amin'ny fisarihana ho tanterahana ny 15 novambra izay mety ahazonao vacances ao an'olo-droa any Nosy Be. Itel TV 43 pouces, Itel TV 43 pouces ary subwoofer Itel. Aza tara ary sao ianao ny tsara vitany. Itel, enjoy better life.
Etoan'ny Shell ny fiainanao mandritra ny herintaona. Karaha miherintaona ho anareo mivady, hofatrano herintaona, solika herintaona, écolage herintaona ho an'ny zanakareo, jiro sy rano herintaona, fiahina ara-pahasalamana herintaona, ary fiantsenana maimaimpona amin'ny grande surface mandritra ny herintaona. Omeny Shell maimaimpona avokoa izany rehetra izany mandritra ny taona 2024. Manjifa solika 10,000 ariary amin'ny alalan'ny carte Shell na Visa ary arotsay ao anaty vata ny tapakila misy ny anaranao sy laharana findainao ho fandraisana anjara amin'ny fisarihana. Ny fepetra ny tolotra dia hitanao amin'ny www.shell.mg. Avec les serviettes de table Safety, passez de la routine à l'exceptionnel. Les serviettes de table Safety sont si pratiques et si résistantes que c'est l'idéal compagnon pour vos sorties en famille, entre amis ou juste à table. Les serviettes de table Safety, déjà disponibles chez votre épicier ou en grande surface. Serviettes de table Safety, que c'est bon d'être bien servi. Safety, et là, vous êtes bien. Tonga indray ny collection vaovao gasy stylé atolotra aigle d'or atsika. Novolavolain'ilay styliste feno talenta sary kara fanetana posika gasy tsara. Misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra zato isan-jato. Efa hitanao manerana ny magazay aigle d'or mahazatra anao. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram aigle d'or Madagascar e. Aigle d'or miaraka amiko isan'andro. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Amin'ny valora katoko izao eto amin'ny heure DJ 9:30 teboka enina tonga indray eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao-tsaika. Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny 7 oktobra 2024 ity. Ny tontolon'ny toe-karena no anomboantsika izany nandray ny masovoin'ny Royaume-Uni David Williams Ashley, ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria Edgar Razafin-Drava tamin'izany fionana izany no nahafahana nandinika zavatra telo lehibe dia ny fifanarahany amin'ny AFOA, ny ODOF ary ny APIOC. Eo ihany koa ny resaka indostria isaky ny distrika ary ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Tontolon'ny fampianarana mba hiadina amin'ny fitsoahana andarana eny an-tsekoly dia apetraka eny anivon'ny EPP amin'ny faritra misy 7 manerana nosy izay hitsinjara amin'ny distrika 13. Ireo cantine scolaire totosa omaly tao amin'ny lapam-panjakana teny Yavolo ny fifanaovan-tsony mahakasika an'izany programan'asa nasionaly ho an'ny fifampisakafoana an-tsekoly izany. Eo amin'ny tontolon'ny tanora sy ny zavakanto kosa ho totosaina ny 5 ka hatramin'ny 12 oktobra izao ny fisoratana anarana amin'ilay fifaninanana tetika asa mahakasika ny vahaolana sy ny tontolony ho an'ny tontolo milamina ary milamina maharitra kokoa na ilay antsoina hoe hack for peace zany izay antsoroan'ny ministry ministeran'ny tanora mazava ho azy ka ireo tanora eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 30 taona no antsoina andray anjara amin'izany fifaninanana izany. Eo amin'ny pejin'ny sosialy nidina ifotony ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary mindraikitra ny sosialy ny talia generaly ny knapsa mamirakotondrainy be nijery ireo mpisotro ronono efa tena zoikolona ary anatanteraka ny fampanantenana izay efa nataon'izy ireo amin'ny fanampiana ara-bola izay tsy averina ho atolotra ho an'ireo zoikolona mpisotro ronono izay mihoatra ny 570 taona. Ijanona eo amin'izay pejin'ny sosialy izay ihany antsika fa manana tena ny mponina any amin'ny faritra atsimony indrindra fa i Toliary fa ny fisian'ilay tetikasa fitrandrahana izay kasain'ny basy Toliary ho tanterahana izay ambaran'izy ireo fa ampandroso ny faritra atsimo eny i Madagasikara mihitsy azy dia manao antsoavo ny solombavam-bahoaka Jean Rabeaja izay voafidy tany an-toerana mba hijerevan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao mahakasika ity resaka base Toliary ity satria dia amin'izy ireo dia tena anome asa ho an'ny tanora maro any an-toerana sy ampandroso izany faritra izany hitetika asa io.
tontolon'ny fanatanjahantena natsahatra ny assemblée générale extraordinaire amin'ny asany ny filohan'ny fédération Arzaka Karaoula Rabekoto. Filohan'ny ligy 17 tamin'ny 2020 no nampiantso ny fivoriam-be izay notontosaina omaly tetsy amin'ny trano be fivoriana etsy Mahamasina tetsy taoriana ny fivoriana ny 4 trano nandritra ny ora iray sasany dia nivoaka ny fanambarana fa dia atsahatra amin'ny asany ny filohan'ny fédération mitsahatra ihany koa izy amin'ny makomity mpanantanteraka azy ary ho tantanan'ireo filoha-lefitra vonjemaika telo filoha-lefitra telo azafady ny fitantanana ny fédération mandrapatonga ny fotoam-pifidianana tetsy ankilany namoaka noty ihany koa ny filoha Antsestany manatsahatra ireo comité exécutif na ireo komity mpanantanteraka anakefatra amin'ny asany satria dia nambarany fa dia manitsakitsaka ny lalàn'ny fédération ka dia atsahatra amin'ny asany any amin'ny fifaraka izany no mety isin'ny tompo-teny farany makasika ny tirarahan'ny fédération-ny malagasy ny baolina kitra ity. Farany eo amin'izay resaka fanatanjahantena izay anio amin'ny 4 ora no hiatrika ny lalao amin'ny andro fahatelo ny ekipam-pirenena malagasy any Kinshasa any ka hikatroka amin'ny zareo Congolais amin'izany lalao izany. Tsara ny manantena fandresena hoy ny mpanazatra omaly nandritra ny valandresaka nataony saingy ihany koa aleo mametraka tsara ny tongotra eo ambony bozaka raha ambara sy fikinina ny amin'ny teniny nandritra ny valandresaka nataony. Adrodray tompoko lahy sy tompoko vavy ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity maraina ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany Yantsa Vitus ny tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeaka marandrana aby kosa no nanolotra izany ho anareo mandra-piresaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Misy rivotra. Leo Misy rivotra. misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Alasintsika na iny feonompo teo ministre mifampiororoana any nanao nareo na iny feonompo teo fa ombony roatra teo Mahamasina iny sy nalala hoe sokatra micro Mpaniakama fampiororoana naninona indray naninona indray eo zay tsy mitrena tsisy pirofo ka amin'ny fangatahan'ny tenako dia resaka baolina aloha tamin'ny omaly moa zany ny hoe asambaran'ny européenne zany amin'ny hoe ligue des nations fa dia misy baolina foana fa tsy nahita ry reto tsy nahita ry zalapaka fi baolina fa dia ny résultat tamin'ny maraina ny hita aloha zany fa dia raraka ny italianina tao anatin'ny demi-finale ligue des nations resy ny Espagne tamin'ny isa rono ray zany hoe nitarika rono tsy misy ny espagnol zany tamin'ny baolina matiny tsy haiko misy anarany banina faty reny dia nahazo karatra mena ny tamin'ny italianina anankiray Donnarumma zay goal malaza be ny Paris Saint-Germain nefa ny goal italianina ary dia nahafaty anankiray i Fratellini tamin'ny minitra faraparany ary dia resy rono ray Italie dia mieritreritra zany tsika androany amin'ny France Belgique demi-finale faharoa fa miady koa le baolina zany amiko aloha ampitiavana sy ampatsorana be reveko be raha ohatra ka Espagne Belgique amin'ny finale. Ny antony dia mahafinaritra ihany ny ekipa Belgique tsy loka koa ny resako fa ilay Belgique zay mamiratra tsy mety mahazo trophée hatramin'izay tahaka ny hoe Pays-Bas tany loka nefa efa manazo Euro 88 dia Belgique France amin'ity androany ity ary dia asambarana sy hafaliana tokoa ny Prala Hernandez ato amin'ny sisiny ankavia elako zay laizy ny rahalahiny foana mpisiny la baolina dia zahako maka frantsay fa tsy mampanina anara mandresy Belgique ohatra ny hitany hoe zahako tsy maka RD Congo mihitsika fa ny Barea araka ny resaka nataon'ny Bandekama teo zahako manokana dia faly hijery ny baolina fa za tsy miahiahy iny amin'ny vokatra fa zay vokatra mitrango eo dia mino fa vokatra ny lalao mitrango eo sa makalagy fa ekanisa ekipan-dranorindray zany somary verena kely fotsiny le resaka baolina kitra fa tsy le hoan'ny rariva fa le makasika n'ilay zavatra nitranga tetsy Bandekama mihitsy no mitarika an'le izy dia iny zany le fantatsika tamin'ny vaovao teo zany fa dia natsahatra ny assemblée générale extraordinaire tamin'ny asany zay ambara aloha fa zoan'ny ligue no mampiantso an'iny fivoriana iny zoan'ny ligue feno no mampiantso an'ireny fivoriana ireny anjaran'ny fédération no mamaly raha ny lalàna misy ny filohan'ny fédération no mampiantso an'ilay assemblée générale zavatra nisy nefa
tsy eto toerana ny filohan'ny fédération miala tsiny fa tsy maintsy zay no hitondrana an'le izy satria zay ny valy mety eo mahalaza anazy Antsestany ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina ampovoany eny tsy idirantsika aiza le misy azy tsisy malala tsisy mahafantatra hoe aiza misy azy fa dia nandray fepetra zany teto toerana ny antso an'ilay fivoriana dia nanatanteraka n'ilay fivoriana omaly dia nanapa-kevitra fa dia aleo izy atsahatra aloha zany fa dia ireo filoha anankitelo no mitarika ny fédération amin'izao ireo filoha lefitra tetsakilany andraso moavy antsika vetivety tetsakilany namaly bontana ny avy any ivelany laza fa dia mitsahatra ihany koa ireto le soratra nataon'dry reto amin'ny ligue zany procès verbal procès verbal mandeha zay etsakilany namaly bontana koa ny avy any ivelany laza fa dia tsisy fiky ty fa dia reto bandy anakevatra reto mitsahatra mitsahatra ianareo fa nareo tena manakorotana ary manitsaketraka ny lalàna ny fédération mihitsy dia ampahafantarina ny filohan'ny republika ampahafantarina ny FIFA fa dia mitsahatra ty zava zay le izy lasa le izy ange zany tokony marina amin'io zany miala dolo le rony zay ny zavatra mety hitranga satria nalany ndray tsy miala dia retsy koa nalany ry dia miala dia samy miala dia miala zany aloha miala fandehany io comité de normalisation dia anaisambahavany ray mety ohatra za goty tena ohatran'ny tady makama ao anatin'le izy dia zao hoe tena taolana silamanga eny tsipienaty vary aminana mamay le izy aloha atao an'izay kisarisary ary blofitra ozy le malao be anaty rano ry bandy akama ny ny baolina kitra eran-tany FIFA ny ina koa ty tsisy makalagy aminao any tsy manakambara very zareo mananako ny FIFA anakambara mbola hoa anakambara zareo fa mbola nijery satria mino aho fa zay vao tonga any ampelatana no maly iny vao tonga tany ampelatana ny toe-java-misy io dia ampandinidiniana ny zava-misy izy za tena miantso fitoniana zay moa izy za aloha zany rehefa ohatra ka mahita ny ingay Infantino sy ingay Seferina moa Europa kokoa fa izy miditra anatin'ny comité exécutif izy koa tsy ampesy rehefa maharay ny taratasy avy ety Madagasikara zany zao ny eo amin'ny FIFA sy ny eo amin'ny CAF dia le rony what the fuck dia miteny frantsay le ray oh my god le izy raha goty mampanontany tena ihany ndray hoe ils sont comiques là ny tena marina ao anatin'ity dia zao zay mahatonga ny kasava mirale comique la CCL médicament nony le anatiny ny ao anatin'ny lalampanorenan'ny baolina kitra dia misy FIFA ambony dia aveo CAF dia aveo any fédération zay le tsika zany io dia hoe kilalonakizeny ny olana tena olana goavana amin'ity zavatra ity dia zao aombe aombe aomby zareo hoe inona zany ny azo atao ny anankiray iantsa ry apitaria ny many mahatra amin'ny farany foana izy tsy miova izy foaniny boza iantsa ry apitaria mandrahoana anany efa tsy misy ninina vita ny antsa ty fa manakorotana naheto fotsiny ny ataony antsa za za manolotra hira mo ho an'ny fédération mamela elokisana le izy manko ny zava-misy akapobe no an'ny vahoaka mijery dia ity ho an'ny vahoaka mijery ninina ho teneniny eo amin'ny fédération ny eo amin'ireo ligue samihafa mivorivory tena entana mbavaka ty raha erika ny président fédération zay any amin'ny voatany any amin'ny sisisiny any samy tsy hoe madio be nareo rehetra any nefa samy tsy maloto be koa fa ny olona mpijery baolina zany ohatranay zay mpanaraka foana ny ty hatrany amin'ny comité de normalisation hatrany amin'ny fifidianana samihafa miendrika cinéma sy théâtre hatrany amin'ny coup de théâtre nalany eny rabekotra olona tamin'ny fifidianana président fédération hatramin'ny nahasestany azy sy ny fandeha amin'ny baolina rehetra zany dia ozy mpijery eo ny ray ho amin'ny mpijery aloha dia zay ninona hitranga rehefa aveo eo na hiantsa vitosina ary no lasa filohan'ny fédération eo vonona ok nanao jery atsika mihitsy antsa tena fa tonga dia fa misy volonté vonona comité de claomasy ity fa sarotra ny toetra ray zay ny tena marina sarotra ny fandidiana ao anatin'ity zavatra sangambolo mahitsy mibandy akama ato amin'ny petra satria tena sarotra
na ny andaniny na ny ankilany samosarotra ny toetra raha satria mety faraty amin'ny en plus ito amin'ny teny am'izay hoy ny tenin'ny Elira Jonarsson samy tsy manana ny marina zato isanjato ny protagoniste rehetrarehetra ny ao fa manimba sary taitra be leverin'le olona fa maka baolina kitra tsy misy tsipika tosikely avoakely aloha aloha jerena are ny arbitre moaty raha ohatra zany mijery baolina tokoa bandekama de maka marqueur tsika zany na loko atao efa nanao zany tokoa hoe bandekama atao baolina io loha io lokona dao ranga atao an'izay amin'ny lahady any fa ny olana am'izay mety isy andaka avy ao aoriana ireo gratin velile ro fa baolina atratra ny ratra ilay mpanao gazety teny amin'ny gratin ary rehefa natao fanadiadina dia lay sarindohany na voazy hoy aho hoe personne n'a raison et personne n'a tort dans ce truc ao anatin'io raha io namana rainy bozy dia sarotra ho an'ny an-danina ny ankilana ny ampivoany ny teny hoe izahay ny mariny fa io de ady izy io ady izay idiran'ny resaka structure ny fédération ny fomba ny fidianana ny zavatra ifanrorizany ny fanjakana sy ny président ny fédération ny lalàna ny kafy sy ny fifahavery ambony ery ny raha momba ny barea sy ny lakilo sy maneno avaratra mazengaza za tsy mahay miteny manadalava za couillon misy zavatra rehetrarehetra isan-karazany zay lasa manahira-tsaina ny mpijery satria ny mpijery zany zao de misy baraingo be sy voan-dakilosy tokany eo andohany hoe de anahoana zany raha piso ny ayako misy ayako kely anankiray misy ako ny foana any am'le tena baolina kitra ny voebozaka io zavatra io satria ny fifa tsy maintsy hiteny hoe avita olondray sy tonona ny sofina misy ka tsy maintsy misy ary eo ny tena olana satria hoa za zany tena tsotra be amin'ny teny aloha kosa rangaly izy omena an'zay eo aloha fa zay tsy taloha raha tena misy fitiavana baolina kitra miala tsiny re tsy maintsy teneniny ty raha tena misy fitiavana baolina kitra de aloha manaja tena zay tsy afaka manao aloha noho ny atony manokana de hoe io zalahy ataovy aloha ary fa aloha za hiato anaty kely tsy koa zany zay ny tena hoe fair play ao anatin'le lalao hoe fa le de raha iantsa vele za vele so raha ona lay any ary ohatra hoe mandefa taratasy ny filohan'ny fédération rabekota avy any mampitra-pialana ary afa teny universitafa physiquement de ataovinareo ao le izy de zay ohatra zany izy miala sisiny izy zany any anaty vestiaire izy zany eo raikitra am'izay ny teatra malagasy lehibe faharoan'ny tambokony lisotry rehefa aveo any satria zany fidy filohana fédération hafa indray ary efa misy ny teny efa trakterany azy de eo zany am'izay irotsaka am'izay antsa vodosana any anoana anazy zahay ohatra tsy olana mihitsy amiko na ny kasikasy de kapoka ary no anaovana atsapaka momba ny hoe tiany atao filohan'ny fédération fa ny tena olana ray anankiray de ity zay tsisy idiratsika misy zavatra ho tenen'ny fifa io tsy maintsy hiteny ny fifa ka tsy maintsy amoka anio fa engany ny fifa ohatra hay hoe inona ary no ataony satria raha be izy ity ka raindray mihoatra ny lalao baolina sy bozaka mihitsy le drafitra io koa azo jerena amin'ny angle anankiray goty hoe matoa nataon'ny ligue sy ny cornera sy ny comité exécutif sisa tavela eto atoerana io zavatra io mety efa hita ihany koa ny lalak'isorana amin'io hoe sauté efa hita ihany aty ale de hitantsika eo ny toy any ty aloha ale fa ray maso valy fotsiny de andeo resaka zavatra fa rehefa tsy ohatran'ny zavatra hita zany am'izay mitony na ianareo na izahay mpanao gazety zay tsy milamina koa am'izao dia mitony mitony aloha iantso fitoniana daholo am'izany resaka fa miasarotra ny toedra ra am'ty resaky ty na ho an'ny tontolo baolina kitra vitiny misy ovaly mitarika le misy nampalelo tomany etsetra isy baolina am'izay raha riva amin'ny efatra any am'izany baolina zany tsy misy hoe telefonina tsy mandeha sy ny sisa fa iny am'izay raha koty beloha un problème là mada tsy maintsy ny loha hevitra kapo be ny resahana aloha ninina entraînement mitranga eo de hoe samaritaka kely indray ary samaritaka aloha ny anaran'le izy na de nandeha amin'ny lalana tokony alehany dolera ny zavatra natao rehetra samaritaritaka le izy de tsy maintsy misy raha izay kosa aloha fa enomba avao tsy maintsy misy ihany ny sahotaotaka an-tsaina fa de engany ery le romy barea rehefa hiakatra eo ambony kianja de baolina milay de nivokatra lojika rehefa mba miady de miady mamono tena ho an'izay nijery ny 11 d'Europe sy ny le talent d'Afrique de nahita hoe betsaka kosa ny sélection malagasy
na hoe tsy ampiny reo groupement na tsy tena mamony tena na tsy tony le fahatoniana aloha de any amin'ny ekipa mibare aloha zany tena hitako hoe mila an'izay fa raha tataraika an'lany zavatra atao ambadika de rehefa velo tsy rehefa ambadika sasokafatsika micro engany eny vokatra raha riva mba hampazoto atsika hijery amin'ny alahady ny kajy a de azontsika resahana raha mpitso hoe raha resitsika raha riva de efa sarotra be ny resaka aloha raha fa miandry ny fotoana manaraka satria ny baolina mila jerena ihany ny rispotsika mijery amin'ny lahady manko miankina kely am'le vokatra raha riva raha maresitsika raha riva tonga de efa nama zay mpandresindretsika amin'ny lahady raha be kosa efa nyteny fa mbola mamboatra zavatra tsika atao aloha atao tsy manakana ny hoe mety andresy raha riva ngeny be aratany ny afotsiny zany ny toy any de zao hoe mitony aloha fa matona atao de misy antony io firy ny pointureny raha be amin'ny satroka tsy haiko raha ngaty fa zara ngaty ohatra joro eo akaikin'le ry fa ohatran'ny ora gote efa ohatraohatra zao ihany abeako fa ohatran'le fian'le ry de matakona ana le gôna fa raha be lava fa izy foy nopogazolona de raha ohatra ka mandeha ny baolina raha riva tsy hanakana ny baolina tsy mba afatika io sasy ny sisany zany fa ny RD Congo koa tsy napatsorana ny tenenana hoe manala ambokry le rony de tsy maintsy matahotra ihany izy manala bokambo izy amin'io manala mbokany sy bakambo ho anareo rehetra zay miaino sy mijery imbokany sy bakambo no biby fampitahorany RD Congo eo anatrehan'ny bare satria reo bandy anankiroa reo no efa hitantsika tamin'ny kanina i bakambo le nafatin'le coup franc le nandeha teo ambony lohan'ny Carolus Mamadou c'est inspecteur parce que l'inspecteur c'est les 10 000 de Mamasnda. S'il y a des Congolais dimanche, on verra s'il y en a 7 ou s'il y en a 12. Mais s'il y a des Congolais là-bas quand ils font les matchs, c'est chez eux. À Kinshasa, il n'y a que des Congolais. Il y a des Malgaches peut-être, mais il y a une 25aine. Tu vois. Donc là, après les voyages en avion, tout le monde part en avion. Arrivé ici, ils vont demander quel est le nouveau président de la fédération. Il n'y en a pas encore. Et ils vont faire le match à Mamas. Mamas, moi je vous parie, parce que CAF, ils disent 10 000, on va faire 25 000, c'est pas grave. Pandeka mamaky commentaire. Mbola tsy namaky? Alefasika. Ny ato mirivotra? Mirivotra mihitsiny. Alefaso fakio e. Ako sao de anao ihany tokony. Tsy tafakely. Ratsy kely tsy anova sahirana. Sahirana? Za aloha de mampatsiahy anareo zay namako ato amin'ity Facebook ty za zany de fasana ny message mahatsiravina hoe tsisy raha raiko na misy Facebook fa zavatra tena nahavariana koa fa manina ny tena be de be tokoa no mandefa an'le message ndra laborety ty amiko ohatran'ny le de l'administrateur iny le izy na misy Facebook io na tsisy Facebook io tsy rarahako za aloha raha tsisy Facebook de malahelo kely any satria zany misy sary nitarika joary sy ny sary amenako azoko angonina sisisa ihany de nampiasaina betsaka ihany le izy amin'ny zavatra tsara fa saingy betsaka koa tsika mampiasa an'le izy amin'ny zavatra ratsy raha tsy misy le izy de nareo tsy velokomana raha tsisy an'le izy ny sahirana fa ohatra anazy zany raha vao tsisy ny Facebook de mijery face hafa ndray za koa sira mihitsy misy manontany hoe le linge tony mafana inona mafana Facebook mety foana ka mahavita mamonjika io amin'ny fotoana sarotra vetivety fotsiny solona vetivety fotsiny vakiko voarely izy raha eritina vaky valiko vetivety fotsiny ny resaka baolina kitra no resahaka fa za tsy resaka politika aloha ny politika ho an'ny fanjakana sy ny olana ara-politika n'ilay filohan'ny fédération tsy afaky ny resaka ny tontolo ny baolina kitra zany no resahantsika hoe mampanao gazety anao zany zay ny tena tiany aviana de hoe le tena ao ambadika le izy ve tsy tokony ho resahana satria tokony ka izay indrindra le natonga na ny teny hoe raha amin'ny côté ana baolina kitra sport anazy no resahako de tokony misy fanetretena zany le resahako amin'ny faranako kely fotsiny hoe manao fanetretena fotsiny ny filohan'ny fédération hoe ok ary le tenen'ny côté hoe ok za mbola manana olana lamina be miaraka amin'ny fanjakana de aleo aloha zahay kisaka kely zala fa zany akory tsy midika hoe tsy afaka manohy izy manohy any ambadikany miaraka sany ambadikany fa zay ny idealan'ina ny olan'ny filohan'ny fédération zany mazava be nge tsisy tsy malala zany olana ara-politika io zay tsika tena tsisy hiditra am'izany tsy miditra anao sa tsy mahafantatra
amin'ny mampanao gazety ana dia fantatra le izy fa sarotra be ny miditra anatin'ilay olana ara-politika fa tsika hijanona eto amin'ny tontolo fanatanjahantena Larisa dia alao le olana ara-panatanjahantena no voahintsika fa le olana ara-politika tena alao ny fanjakana fa olona mpanjakam inona marina le olana ara-politika fa ahoana marina tsy namariny eo am'izay ara izahay mpakafy baolina amin'ny ankapobeny tsy hoe voamaly akory ny baolina kitra no teraka fa efa tao anatin'ny 10 taona 20 taona nanomboka tany amin'ny fotoanany ingay be noho ny zaka betsaka ny zavatra nafinaritra vita zany sady ny tantana no ray aman-dreny ohatr'izany nisy ny any ny komity taloha iny amin'ny fiantson'ny fitantanana ny baolina kitra malagasy tamin'izany miaramila no nitarika azy fa saingy ny fifamahofahoana sy ny savoritaka samihafa ary ny tsingalam-boangidiny tsy manam-petsota teo amin'ny sisiny lakaloatra ritra lavy izy idina ny facebookinao ary mandovoly fa io koa azo eritreretana koa mitambatra ao io tantara io fa tsy misy hoe adino ara ny fitsangatsanganana lehibe tany Tuliara adino ara ny tourisme miara-manidina sy sisa tary adino ara ny coup de théâtre na lany endrabe contrôle atao fifidianana ny filohan'ny fédération adino daholo ny comité de normalisation sy ny olana tamin'ny natory tany amin'ny aéroportny Addis Abeba voangeny adino daholo ve ny zavatra tsy adino misy olana inona mahasamy hafa an'izao fédération manohana fitondrana sy ny fitondrana manohana fédération c'est l'Afrique mahasamy hafa an'izany c'est l'Afrique c'est l'Afrique vous avez vu je donne l'exemple il y a le Maroc le pays qui a la fédération royale de foot du Maroc fédération royale qui prête ses stades aux équipes qui n'ont pas de terrain valable pas homologué. Qu'est-ce qui se passe actuellement? La CAF est divisée en deux. Il y en a un qui dit c'est bon, monsieur le Marocain du Royal. Il y en a qui dit oh, le Maroc là est favorisé. C'est pas facile de pas qualifier le Maroc à la Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde là, hein? Parce que eux, ils ont 8 matchs internationaux qu'ils hébergent chez eux. Tsy afaka tenena izy raha tsy africaine zay. Ny olana mitranga zany amin'ny CAF dia misy be koa. Ouais, tena ohatran'le film dorera kely anona mipotra kely ne dia aza-potra fa tsy ny oriny zao ay moa ty le mitovy am'le seigneur des anneaux kay le lohambanaka am'izao zay eo am'le hoe avy mangataka izy dia misy ohatran'ny le matotokely miala daholo io sa fitiavana solo andrena solo io sa hoe finiavana tena efa lasa finiava efa lasa nisy apahany lasa zareo tratran'ny empêchement nisy apahany tena mieritreritra mihitsy fa désespéré ary ohatran'ny lohany vadika amin'ny lohako tiako tenenina malahelo ny voloko taloha verina kely fédération isika malagasy any tsy mahay be amin'ny famanasany olona zany tsika oksika anana fanetreteny tsy mahay be an'izany tsika efa hita ihany ny olana nitsangarehetra amin'izay dia hita ndao raha nga ho any andafy dia any miresaka zany tonga dia tsisy hoalahoala dia any daholo miresaka ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidina remise latsaky ny am'polisan-jato be izao mizana-bolana tolotra accès banque Madagasikara ho anao azatara so ianao reriny tsy sitraka alefaso dia izao fangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny atsony 032 32 033 15 na manatona masuivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger na accès banque Madagasikara fangatahanao zao dia izao ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao accès banque tsotreri Lava-baingo, ila finday original avy lenta sy ika farany amin'ny vidiny mirary dia mirary hitanao manerana ny Madagasikara azadinoina fa garantie 12 volana be izao ny lava-baingo mobile koa misy olana ary ny findainao azo misalasala manantona service center amin'ny IT station Beoririka box 304 lava-baingo mobile beyond connection. Ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidina remise latsaky ny am'polisan-jato be izao mizana-bolana tolotra accès banque Madagasikara ho anao azatara so ianao reriny tsy sitraka alefaso dia izao mifangatahanao
ary aza melana raha tsy mahazo valiny atsony 032 033 15 na manatona masivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger ana accès banque Madagasikara fangatahanao zao de zao ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao accès banque tsotrery manitra be chéri zany savon de toilette l'arc nandroko wow hitako malefaka be foana ny hoditra chéri ohatra ny zazakely bolavola l'arc lavandary no nampiasaiko fa inavy ny karazany misy anankifito avocat concombre perle citron sy aloe vera jasmin ho fonange ohatra ny any andafy veranga tsara be ay me fidinao daholo ye ny qualité ny azy hafa mihitsy izay no mahatonga anaty tsy mampiasa afa-tsy l'arc ianao koa mampiasa savon de toilette l'arc ampiavaka anao tanteraka manitra mampalefaka ny hoditro aza diny koa fa misy ny savon de toilette de l'arc antibactérie izay mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny savon de toilette l'arc hitanao naiza naiza oko izay dia ndala aloha mandro vetivety Serviette de table sortie, que c'est bon de profiter de la vie. Profitez des remises exceptionnelles sur les produits Softy du 4 au 24 octobre chez les magasins Jumbo et Score. Softy, là on est bien. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Afaka miditra isika averiko ihany ny eritreritra teo satria za dia gasy tsotra mijery baolina ty ivelany ary manaraka ihany ary raha ny tena marina fatako daholo ny acteurany baolina tika malagasy amin'ny ankapobeny hoe aho hoe itsikisika sy mandeha foana miarahaba tompoko saka ilalao azafady ilalao ianao nieny tsara tamy teo fanazavana teo oy ndry fananinona ny tapaka madama miferena madama miferena fa tsy antany male moa le miverena modia zany zanako zany dia fantatra ihany fa hoe tsika koa danza be raha teatra lehibe allo ilalao tompoko ilalao ianao fantaninao anao arane tsotra kely misy karazany firy ny lingette désinfectante misy karazany roa aza miala ianao fa tonga dia mahazo loka zay fotsiny fantanina ao mitenenareo hoe dia mbola toizana ihany le resaka teo hoe ny fanirinin'ny malagasy mpakafy baolina dia mandresitsika amin'ny resaka baolina ny zavatra somary nampalahelo ary azo atao ny analizy tsotra amin'ny zavatra hita maso ty ivelany dia misy ireo ao anatin'ny ekipa pirenena dia misy ny sélectionneur dia misy ny fédération hita ihany ny fifandroizana raha ty afrika ny analizy tsotra dia izao tsy maintsy mifandrirotra sy mifanohana na mifanosika na mifamalina miady ny resaka hoe fédération comité exécutif fanjakana ministère pakafia sponsor reo dia ataontsika hoe tsy teny valalatsika tsy teny hoe fozakarina na tsy tenysika hoe bibilava tsy nampitraka izy fa ireo dia miaraka anaty garaba be anankiray samy manana ny toetrandreo samy manana etaon'ireo ny zavatra ho atao tanjona amin'ny ankapobeny dia ity misy sady te hampandresiny ekipa izy no maka 19 satria clientélisme vis-à-vis any vahoaka tsisy censure eo tsisy an'izany clientélisme zay fotsiny tena mba adika le clientélisme marina zany tsisy censure fa zao fotsiny clientélisme na filana mpanjifa na hoe filana ny foniny olona ny akabeazany tanjona miaraba tompoko ao amin'le baolina aloha voalohany kely misy fatapatatra kely club scorpion masy problème fa zany hoe somary maivamaivana ny média dia mbola tsy nalaza loatra misy faction nazantsika ihany koa taloha fa ohatran'ny fanjakana fédération miantoka anazy hoe
amin'izao fotoana tena mbandrakama hoe azo ampidinina politika tena za kosa aloha mbandrakama mety miteny hoe tsy maintsy ampidinina zalahy politika fa politika ifiarahana zalahy sy sariny io fa sinon fiposition'ny mpitantana andeha hoe ana initiative hoe andeha manatako ty fa mbola be ny lagan miditsany apotsy donc politika vita rehefa fialana eo faharoa ho an'ny mivany sasany mety possible koa mivany sasany mety anana diso mety afa 15 minutes zalahy vao nampidinina dia matitra oy zalahy tena zay rehefa dia matitra fa ampidinina lasa foana 15 minutes koa dia alohan'ny mety manao ohatranyzao na mety tsy nanao mihitsy zalahy sasany dia mety dia tsy andeha ho avy mihitsy tovy amin'izay ihany koa daona ozy Steve Mandanda ozy ianao dia tovy amin'izay koa zay bisy midina an-dalana zay fahasahoan'ny polisy sy ny gendarme manana sady any ty polisy sy ny gendarme tsy nitarika sany manana bus zeo eo mihitsy zeo fa tsy maintsy midina an-dalana sy anao anivana zeo tena marina le izy hoe tsy azo aza sy zay zao zany tsara indrindra raha mety ia eny tompoko allo manahoana tompoko tompoko salame tsy lalao tsy lalao zany ka efa tapitra le lalao efa nisy nahazo teo lalao sy ny tariny efa vita fa maly eo zao okey zany fa ho anay eny varabaratreny mampalahelo le vaovao le sabotsina mena nosy avaratreny eny an-tanàny aiko ianao any an-tanàna any tsika zanakavaratra isanjato tenyle varotra tena namana mihitsy izy rangafa tena nampalahelo tokony ezahana madio tanàna tany taloha fa zao ohatra nitady aloha zany tena ary io bandekama tena efa tsy voy zao nisy trangatrangan-zavatra ohatran'io raha natadidana reo teo eo am'le alina aloha zao tena hitako hoe mba tsy mpiteno an'ny monsieur le maire angamba le mitsofoka amin'ny hôpitaly iny tokony asorina le mpivarotra aloha fa tena tsy milamina mihitsy satria lasa tery be dia mananina be de eto amin'ny coliseum zao raha amin'ny sasany analany trano eto zao am'le embouteillage de ohatrany tehiteny ratsy zany eto de misy olona tokony asorina ao ambony ao ranga tsy mahay miara-miaina tsony tsika zany ny fazahoko azy le moto zany tikodominy zay ny tena mahazo tikodomina de ohatra matahotra kasoandry le reo le tomobily ohatra nitadika iara-iainy zany tsony tsika inona ny hevitra le baolina koa raha vao any aloha de aloha tsisy ninona tsony aloha atao départ zéro de mifototra tsara de ohatr'izay tsy fantatra ampianary raha goty hoe ahoana tsara le figerena stress eo ambony direction ampianary mandeha mora fotsiny makasitraka ia efa nisy ihany leo trangan-javatra ohatran'io ndray taona zany tsy tadidiko teo valo amby folo sy roa arivo sa telo amby folo sy roa arivo teo sabotsina mena taky miarimi amin'ny andro amin'ny firy amin'ny enina allo eny tompoko oui miaraba tompoko salame salama daholo tombotrevitra amin'ny bandakama amin'inio aleo mihitsy am'le foty io ka am'le foty alors nga de zay hita maso any aloha miasa fa mitady anao tsy nady maso nga le dala hoe miasa tsy hita maso ray alors de mantany miasa tsy hita maso fa tsy hita maso any no miasa aloha de mankasitraka be da be goty fa tena maiky anao ny vahoaka malagasy zany ora goty lasa vetivety le rehefa iverina ihany izy rehefa aveo ka ay ve ataony amina rehefa mahafinaritra mihitsy ny fampimezana isa maraina fa de tena mahita atao foana sy mahafinaritra makasitraka tompoko makatelina ihany koa rehefa tsy makafy ka tsy maintsy hoe zay ny makasika ny fivarotana tapakila ho an'ny lalao milady andrasa aloha fa rehefa aveo isy fitandram-baovao manokana ataoko anivon'ny fédération de fantatritsika hoe voavina no mivoaka ny tapakila eny tompoko miaraba nareo rehetra araba pasteur salama marary mihitsy moa ny fomba mampanasaina amin'ity resaka baolina kely ty satria
ny tena mba nilomano tao anatin'izy io nandritra ny taona maro. Eno Dia alao zany tsy mifaty tsara velatsy fa alao tonga dia resahana ny marina hoe izy io ny tena marina na inona ho resahantsika misy ambadika politika io. Alao zany tsy fiainana fotsiny le izy hoe tsisy idirantsika fa tena misy idirantsika io. Resaka politika io na inona ho resahantsika. Ny resaka zany mba andeha akamana hoe maninona raha mba mahana fair play ny confédération izay exilé. Za zany mba temitio mba andeha akamana hoe fangatsy afaka manana fosikory ny fitondram-panjakana eo ambany fifehezan'ny ministeran'ny fanatanjahantena hoe maninona raha be ilay hitantana fisatanana nahalany azy aloha izy rehefa tapitra ny mandahany dia miresakitsika amin'ny resaka politika. Raha izay zany amiko ny tokony ho izy hoe avy alao izy tondra aloha satria voafidy izy raha tsy tiantsika hiarany sazy tsika. Za zany miteny aminareo ninona ho resahantsika mba andeha akama tsy maintsy voasazy tsika. Tsy maintsy voasazy tsika raha vao miditra amin'ny resaka io tsika dia tsy maintsy voasazy tsika. Na inona ho resahantsika eto. Androany amin'ny resaka anareo an'izany dia tsaroanareo izay teniko izay androany hoe io fivoaka ny zavatra apetraky ny fifara pitsy raha afaka pitso dia hiditsika hoe tena tsy maintsy hiarany sazy. Satria ny antony dia tsotra efa zavatra efa nitsangatra eto amin'ny tany sy ny firenetsika andritrany taona maro nge io tsy vao androany io misy. Dia izany foana ve ny ainatsika eto fa maninona raha mba hoe manana fosipôry daholo dia mba alamy maloha le izy ninona resahantsika ho dia avery foana le izy. Misy resaka lonilony tamin'ny fifidianana amin'ny confédération io zavatra io. Misy resaka lonilony resaka namana sy tsy namana io zavatra io. Misy resaka politika io zavatra io dia hoy za hoe samy mandefitra aloha hoe aza manahaka anahita résultat zany tary dia ninona ho resahantsika eto. Makasisaka pasteur. Ny zavatra nitsangako tsy aivina fa raha tsy diso ben'ny zakany teo. Misy fanapahan-kevitra nataon'ny fitondram-panjakana tamin'izany andro tamin'izany fotoana dia avy hatrany nilatsaka ny avy eny amin'ny fifa ny avy eny amin'ny kafo izy. Allô. Manahoana mama? Rahabany. Salama. Ia. Aty mieritreritry tosika zao fa tsy eo Ambatomboravazy. Ny ekandrefana kely. Sangana dia mamaky fianakaviana. Mama. Eky. Fa mahafinaritra aloha le rivotra aty dia anao kokoa kely. Allô. Kokoa Mamalena. Taloha eto mieritreritry tosika. Tena mahafinaritra izy. Tena olon'Andriamanitra tokoa. Zay aloha ny kokoray dia kokoa ny malagasy rehetra manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Dia hotahin'Andriamanitra aby tsika malagasy aby. Dia ny zavatra tiako tenenina aloha dia resaka fandriampahalemana. Miangavy ny tompona andraikitra amin'ny fandriampahalemana fa tena grave be ilay fandriampahalemana amin'izao na dia halaboty aby ireo taon'olo amin'izao misy fitinasa angambany. Sotra koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra n'aiza misy azy. Andriamanitra ny anasitrana ny fisalama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy hakanava dia manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Sotra toko. Ilay tonga ty antranonareo RDD. Alova miandray ny président zay dia président mitondra président misy tomobila dia tonga izay. Nareo rehetrarehetra misy tsy hakanava za. Alova tonga izay mama. Iray manontolo zanako. Zay Mampamanga ny Andriamanitra avy. Sika rehetra rarso. Rarso any dady. Marina mihitsy le tenin'ny pasteur aty hoe tokony hanao fair play daholo. Hoe sport aloha alao le reglena alao ho any ambadika any fa alao ho an'ny sport dia jerena ny an'ny sport. Azo zavatra azo tanterahana anie zany fa itsika zany ny eo Allô. Arahaba. Allô, miaraba ny ekipa-ndrivotra. Salamo. Iyo. Nampalahelo rangaly vaovao teny Anosy Avaratra. Tena mampalahelo. Tena mampalahelo be mihitsy fa mba mingavy ny ao amin'ny fitondrana ny ao manam-pahefana ao mba jerijerena le fandriampahalemana fa tena maty foana le olona rehetrarehetra. Efa misy maty foana vao hoe tonga ny polisy tonga n'izao. Dia mirary soan'ny ekipa mibaretsy tsika maharesy izy naresy. Tsika namany resy koa dia namany maharesy dia namany matsanisa. Misy manko sasany tsy namany resy. Eno omby tsika foana ireo na hoana.
Zay misatra gotiny amin'ny afampimezana e. Ay dia tonga avy ry an'ity amin'ny 31 oktobra. Vavalatsaka tsisy S. Avy ireny, vavalatsaka tsisy S. Vavalatsaka tsisy inona? Tsisy S. Tsisy S. Tsisy S. Vavalatsaka tsisy S. Amin'ny 31 oktobra gotiliva ao amin'ny CCSK. Vavaray feo telo amby telopolo. Mahafinaritra ny fandrivotra raha tonga amin'ny varesika e. Ia, mankasitraka tompoko. Mankasitraka tompoko. Na izany naty izany ary misy taranjam-panatanjahantena hafa ihany eto ankoatran'ny baolina kitra. Zareo nivon'ny baolina lavalava aloha resahako kely vetivety fa miditra makany amin'ny fanatontoloana tsaratsara. Allo Lorasa aloha zany Larisa. Allo. Miarahaba tompoko. Azoko tsaina mihitsy. Azoko tsaina hoana fa taiza loatra tsy eny teo gotsy Larisa dia ohatran'izay. Miaravoaka izay. Manaramaso. Tonga dia bandy anankiroa ohatra mampimebe hoe ny enta. Rehefa vita ka goty le lalana le niteneniko le hoe le makaty amin'ny trasy iny dia efa mba namboariny jirama iny. Tsara ka. Tsara foana tsika faly amin'izay vita foana tsika. Tena iray tsy azoko repozy iny atao hoe auto fa ohatrany raha fahalalako anazy le auto relevé zany ohatra fandribirebena saina zany satria estimation foana mivoaka avy any amin'ny jirama auto relevé estimation loza efa moto relevé neny fa ny anao tiako zao raha mba misy iny misy ty téléphérique tetỳ akatsy makany an-Janahary afaka manomodikodina ilay fa amin'izay fotoana izay zagzag ny anarany zagzag dia amin'izay tsy mifanary mihitsy fa tsy maintsy iny ambony iny zay tsy maintsy mifandona ony satria misy raha lantisseur ny antsika ny téléphérique ok raha amin'ny 31 zany mankasitraka tompoko mahafinaritra teny le ranga farany teo mino afa miresaka jirama izy fa be dia be no mitaraina rano dia mijiro natratondra zaka misy dia amin'ny 10 oktobra ny anniversaire ny zazako Oldman. 70 kilo izy amin'io. 70 kilo. Mampalahelo. Ako fa tanana ho an'ny lasamy le tovy amin'le kalafaranay. Iza? Ronna be le volo. Ronna be le volo. Andray. Volo koa ni. Satria dia kopiko lehibe nareo zao. Jereo riely mahita ny olona mampalahelo. Fa tanana ho an'le farakelinareo ary. Mpampalora tanora le inona moa le datiny resaka te alazy io raha erika 7 novembre dada zany 5 dia maleo seky. Allo. Salama tompoko. Manahoana ny ao Antsirabe ao? Nafofonareo hoe lamina kely hitanao tiany misy tomako le hoe fa ny le toe-tsaina ny tokony ho vana. Dia tonga dia asina action. Fa amin'ny olana mipetraka eto ny raisy daholo le tarandrana tany amin'ny bolina tany amin'iny no vidibe fa ny problema foana any amin'ireo fitondrana le mpitatana rehetrarehetra reo mifaninsikensika eo. Dia anisany anankibe zay mahitsy le izy voto mihitsy ngamba le hoe koa zany hoe toe-tsaina nefa zany hoe fomba fanao be asy lasa fomba fanaontsika malagasy tsy azonao le coziko zay mihitsy mety tsy ho azoko le izy fa hitanao le problema mitsaika mitsanga daholo anatina taranta zany io. Nena le olona miteny hoe tokony miova ny toe-tsaina no erantsika manana hoe tsy miteny izay tsony fa tonga dia manana mitefa-tsofina. Maty zay ny tena raha reny foantsika ary ny tena mampalelo zao sakisiky ao fa matsika foana resy lava andray fepetra entitra zay mahitsy nefa le izy fepetra entitra avy eo
okey zay soranga dia izay manantena foana fa mijaly anay dia tsy mahita vovomy tsy mahita mba zavatra tsara fa ratsy foana okey ranga avy any amin'ny ratsy foana tsy laterena tsy mameronono nefa kely misy mantana reo ato hoe misy mantana reo ato hoe tsy afaka hidirana tolotra ny antso ataony aritrfa tena tena zay tolotra rehetrarehetra mihitsy no any izy moa tsy miresaka tety inaso rehefa tolotra rehetra dia tsy mety mbola tsara baina manokana gotlide amin'ny 35 kanefa zao kosa raha mbola manao zanaberandatan'igny zao dia tsy hita vokatra tsika zanany manina fantasikotrira moa zanaka besandatana sabena saratra ny zanaka besandatana amreo raha mbola manao igny ka hita be tsika iaty miadala zany raha mbola manao tsy miadala fa hita arese tsika sady tsy hita be eny atsika tsy raha mamana mbola mideo premier rentrant igny dia fa automate aza mahita aza manantena andresio tombany moa zany enao fantatrao Antoine Griezmann nanapabolina izy tapahany volony dia lokokoroze ngamba ihany dia zay vao mety any kokoroze rehefa bandeka matoko sordeo casquette quoi dia fa nana difatay daholo reny zato fa sao dia zany marafiny any zany dia boty fatiavana kleba fa raha mbola eny ndraiky mampizalara efa miry ohatra ve ohako tsy ho lazaiko nilaza aminareo hoe pasy décisive neny tsy ampy amiko tena miteny fa manahirana matsy le miteny hoe ianana raha samy mitra barea tsy maresy zay aloha dia za raha milaza milaza hoe tsy tiako mibary ana reo tena tiako reo malahelo fotsiny ao anatin'ilay izy satria lasa manjary mpitehana noho ny hevitra tsy mitovy na nataontsika hoe amboposy resaka valifaty le barea dia lasa hitako be zany le izy hoe mizara efatra le barea ankehitriny ny ampahany voalohany amin'ny fédération ny ampahany faharoa ny likra besandatana ny ampahany fahatelo any depute ary ny ampahany fahaefatra atsika any fanjakana hitanareo dia io zava-tsy normal dia miteny aminareo tsy manozona fa zava tsy mahita résultat positif zany tsika nininy no resahantsika raha mbola ohatr'izao ny toetsaina oetanan'izy io e dikan'izay zany za miteny foana voty bandy akama sy miteny rehetra tsy misy rangany miracle tsy misy miracle fa io niezaka ataonao ihany no miteraka vokatra raha-pastera no miteny an'izany teny efa eny amin'ny alta iko tonga eny amin'ny altafy zany zavatra zany za zany le miteny zany te hoe iona misy na tsisy ny Facebook dia misy miteny ilaza miteny an'izany ianao fa ianao raha Facebook ny ampiasaina tamin'ny mona rarozany tsy azoko be tompoko miarava tompoko tena larisa ihany za fa nahazo tompoko zao ranga zay hoe larisa ihany koa ny arabaina zandray gotelibe manao ary gotelibe allo leo amin'ny zao fédération na resaka baolina ny samy teny zay tianytena hoe politique zao makato amin'ny makaroa fa io eo amin'ny fédération io misy tately rangao misy tately ao ary mamy ary sady tsy haiko sainy tately nytoroko io foana lailaka fa angamo tsy azon'ireo staff eo amin'ny fédération indreo miala no lasa nanao fiasan'ny tena ny olona tsetsikatsaitsika hoe manina hoe le roko miala tsy nazona mety nametraperana dia raha nametraperana daholo vao lasanao fiasana teny no miala dia efa elabe no nirabo tokony ary bandeka zay loha isan'ny azo atao mihitsy zay fa misy tately ao misy tately dia tetany tately io foana averina indray Beatrice Via zay ny fandehanana misy politique na sisy politique misy tately ao raha nametraperana ndreo dia zay fa faly misy hevitra foana fédération rato ambary aranga bisou arany zay ny anazy zany pronostic koatra raha ariva zay Belgique France roa fotoana dia misy le izy
Mahazo lesy ahoana? Zay mihitsy no namorona an'iny. Aka zavatra taloha be mihitsy ve hoe raha elola ozy izy ataoko le hira nataonao kilalao rehefa loana zany mihira an'le vavalatsaka tsisy esa dia lasa miova le izy enao atreo any mekakilena tao mobile eo fa zavatra anankiray mirabalala eto madary rehefa misy zavatra anankiray mandeha misy zavatra miroso anankiray amin'ny latsaka iny dia tsy maintsy misy fitiavatena foana ao anatin'le izy dia tokony mba ho ajanona amin'izay le fitiavatena malaza manimba zavatra foana fa mampalahelo anaranga ka maraina jera le pronostika ny telma azafady fa voatonona le mpanona ny fandara dia le pronostika ny akamaroany à 99% ngamba dia resy daholo Madagasikara dia mahazo vola amin'izay ka aloha raha manao ohatra anay na manoana hoe mandresy Madagasikara na manao pronostika ohatra manaiky an'izay fa zany tsy dia maninoniny izy le maky makabary eny izy fa miloka kotara kasy le zavatra ao ambady ka rehefa fiarana zay ihany le ambadika amin'le fédération zany lasa ga taitra tamin'ny volao izy ka volao izy fa tsy nda fezoko fotsiny le kabary ay fa zany tena teny foana mihitsy ao anatin'sefa mbola sahatsika bobaka be iny ary za kosa tena miantso hoe tena manoa mbola misy antso le raha etsy mbola aty allo miarava tompoko rivotra ve eny tompoko ao manao vavalatsaka tsisy esa aloha ray aman-dreny mpianatra ihany ranga tseny akato zay zany malahelo fa ohatrany hoe mihevitra foana ny fidiran'le mpianatra kanefa ny olana zany le zavatra tsotra zany hoe tokony mba regleny zareo zany le resaka ao zany ao eny akato eny tena mampalahelo le zanakay zany dia nia zany mba anontaniako hoe mety ve alahana kely le volan'le téléphérique dia mba omena an'le mpiasa eny akato zany mba hidiran'le mpianatra dia rika sisa zany hoe fa tena mampalahelo tena mampalahelo le mpianatra eny asany blanche zany le zanakay eny ka mba mangataka ny fanjakana zany mba regleny zareo le izy dia efa arafesina mihitsy zany ny sain'le kely efa hoeritaona ve tsy mianatra dia tokony tamin'ny 8 zao niditra dia lasa 25 indray mianatra 25 indray hono ohatra subventionné dia mampalahelo le izy fa tokony mba jeren'ny fanjakana faharoa manarakaraka an'izay le resaka fandriampahalemana zany zay ty tosy tena efa tsy matahotra tsony zalahy manendaka amin'ny atoandro amin'ny hariva rehetrarehetra dia fahatelo farany zany momba le mpitandro filaminana eraky ny tanàna ianao io mba fetsifetsy fiainabidy na remise latsaky ny ampolisanjapizao mizanabolana tolotra aksebanko Madagasikara ho anao aza tara so ianao reriny tsy sitraka alefa sodizao fangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny atsony 032 033 15 na manatona masivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger na aksebanko Madagasikara fangatahanao zao de zao ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao aksebank tsotrery. Certains disent qu'ils sont des héros. Mais qu'en est-il réellement? Ce sont des héros du quotidien, qui puisent leur force dans la bienveillance. Pour tous ces héros du quotidien et ceux sur qui ils veillent, Saham Assistance devient Africa First Assist, leader de l'assistance en Afrique depuis 40 ans, qui propose ses solutions médicales, automobiles, décès et voyages pour une couverture partout dans le monde et au profit de 8 millions d'Africains. Africa First Assist, pour vous, partout. Cocota,
Tana ataoko tena ankizy maraina. Eny e, nahariva koa. Ary tena mavitriketrika ny zanaka dety a. Eny aiza goteako kokota ihany anga kokota daholo zao ny goteany ankizy any am-pianarana. Ty kokota lahy atao tsara ny fianarana. Zay fa lasa bonne journée maman. Indraindray aza mety io ny sakafo maraina e, satria sady misy ronono no misy coco sy cacao anatiny. Ary atao gote any ampiasana koa ty kokota ty raha izany. Tsy atao masin'le zaza fa zaho mandany an'ilay iray boaty. Ilay tiro kokota, coco sy chocolat, kokota. Ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidy na remise latsaky ny am-polo isan-jato be izao mizana-bolana tolotra accès banque Madagasikara ho anao. Aza tara sao ianao reriny tsy sitraka. Alefaso dia izao mifangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny. Atsony 032 32 033 15 na manatona masuivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger na accès banque Madagasikara mifangatahanao. Zao dia zao ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao. Accès banque Soutchéri. Niala 17 octobre 2021 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny terrain de foot Escantanme be mozika manolotra ho anao efa sasany latsaka dimy zara revy akalamanjana iarahana amin'ny Samuel ovazotsika ao avokoa reo hira rehetra nafantaranao nitarika Samuel nandritra an'izay 5 taona zay isy mitsaka sy revy amidy eny an-toerana isy ihany koa ny fivarotana USB audio DVD video karaoke ary t-shirt Samuel Anoan THB, Karamias, RDJ. Ny karatra dia azonao vidiana en ligne na amin'ny www.bmusique.mg. Na eny amin'ny Nectar 4 tapa super musique Analakely manomboka ny 11 octobre. Avec les serviettes de table Safety, passez de la routine à l'exceptionnel. Les serviettes de table Safety sont si pratiques et si résistantes que c'est l'idéal compagnon pour vos sorties en famille, entre amis ou juste à table. Les serviettes de table Safety, déjà disponibles chez votre épicier ou en grande surface. Serviettes de table Safety, que c'est bon d'être bien servi. Safety, et là, vous êtes bien. RDJ am Siv Maraina. Rivotra! Misy mampimety misy chanson. Manana vahiny moa ny fandaharantsika isaky ny amsivy moa izay tsy ahivina ihany ny mainty molala ny CEG nanisana raha tsy diso ao vehivavy niara-baintsika voaloha miarabany madame Yary monsieur Rico monsieur Baba. Mety hokakanareo izy reto fa mainty milala reto. Mainty milala nareo ie hitondra vavao momba an'izay mihitsy nareo. Eny tompoko ny voalohantena moa dia fiarabanana mpanolotra ny rivotra. Zay reto moa zany dia solitena mpamorona mpanangana ny baraony fikambanana mainty milala ny CEG nanisana. Tsara angamba aloha mampafantatra amin'ny mpiaino fa ny antony fiorenanay dia nisy fotoana fandalovana kely tany amin'ny fianarana zay nabe anay io dia nahita zay fa simba dia simba tokoa io fianarana io raha niorina tany amin'ny taona 5.7 tany dia amin'ny taona tenenay zany zao dia tsy nisy ny fanamboarana amin'izay fotoana zay fa dia hitanay fa simba tanteraka tokoa io fianarana io. Ny hevitra ny posaka tamin'izay fotoana zay dia hoe andao jerevana inona mety azo fanampiana inona mety mba azo ataontsika amin'ity fianarana nanaovantsika mba nazahoantsika tombontsoa teto amin'ny fiainana ity ka dia teo zany ny antony niorina ilay fikambanany mainty milala. Alohan'ny tena hidirantsika lalabe firy taona zay nitsanganan'le fikambananareo? Firy taona zay nitsanganan'le fitsanganana zany zao dia vao niorina mihitsy angamba vao hoe teo amin'ny rovolana teo zany tsangananay volana ya dia zay fitsanganana eo anatoko volana zay zany antony atongavana eto eo anentanana namana rehetra namana rehetra zay tao anasana na tamin'ny promotion fafiry na tamin'ny promotion fafiry zay rehetra tao fotsiny niala tao tamin'ny herintaona dia efa anisany mainty milala daholo zany dia taninay tsika rehetra mba hiaraka tsy voatery hoe anamboatra an'ilay simba fa na dia fihaonana fotsiny ihany raha ho an'ny mpiara-mianatra rehetra hatramin'izay tsy mifankahitana hidinika hifaly hiresadresaka
Ifampakapaka relation Pakapaka numéro tiana taloha zao vao hita anday. Tsy izany kosa ka Nenay misy an'izany aloha nenay. manjary manisy sakana any an-trano manambady efa bebe sy dadabe ny ankabeazany. Dia tsy atao sakana zany zavatra zany e. Ohatra ny hoe mety mieritreritritsika indrindrandrisika tsika vehivavy hoe isy vehivavy ao anatin'izany efa be tabe vehivavy ao anatin'le le membre efa tonga daholo a. Tsy ataontsika sakana ny amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 10 ramaraina ao amin'ny CEG Nansana no fotoana ao Fasivy moa zany famsabotsana fasivy volana oktobra amin'ny 10 ramaraina. Tsy atao sakana ny tsy fitondrana sakafo fa mety misy sakafo efa nomanin'ny membre de bureau ho antsika zay ho avy. Tsy sakanana koa nefa ho antsika hitondra mba azo atao sakana le any an-trano ny trano tsy maintsy fiteny fa ahita zany nareo io mihitsy rehefa natalatalanaao tao fianarana tao. Aiza no tanterahana le fihaonana zany? Any amin'ny araka voalazany ary teo dia any amin'ny CEG Nansana any zany dia mafisina ihany fa tsy sakana manentana antsika rehetra ho avy amin'ny 9 oktobra amin'ny folora tsy diso. Tondra sakafo esazanao fa nefa koa raha tsy mitondra ianao tsy atao sakana fa dia raisiny ampitiavana fahatonganao satria ny fahatongavantsika maro no fanamidinidinika ny zavatra rehetra izay tokony hiara-midinika mahakasika ny fianarana malalantsika eo. Mitodika baba manko ohatrany tsy miteny mihitsy ny ato. Mitodika kely atao baba hoe fanazanatsany ve efa nisy ihany ny zavatra efa eritreretinareo nomaninareo aroso amin'ny fotoana io? Ny programa moa zany dia misy no arak'le izy hoe efa nanao fanamboarana zany ny mainty milaly dia mbola hanao koa zany raha sitraky ny rehetrarehetra zany hoe misy salina zany efa tena ratsy dia mba hoe anatin'izay 2 volana zay efa nisy zavatra efa tao anatiny efa navita salina ray zay 2 dia mba nieritreritra hoe hotohizana le asa raha sitraky ny rehetrarehetra dia zay angamba no zava-dehibe. Papa ty saika antaniako hoe nareo zany mifandray amin'ny resaka administration ny école satria ohatranay zany zao nijery ny lycée Ambatondrazaka sy CEG any Ambatondrazaka dia mitovy amin'izay sentiment nareo zay mihitsy fa ny fomba ametrahana ny administration ara-bola zany rehefa mandeha zany le izy ohatry ny ahoana le izy raha mba hifanoroana hevitra hoe manao hetsika so nareo dia ty ara misy 50 millions ohatra. Voalohany indrindra zany fikambanana izy aloha dia mijoro ara-dalàna ara-panjakana. Rehefa mijoro ara-dalàna ara-panjakana io dia misy moa ny isan'ambaratongany amin'ny fitantanana amin'ny vola sy ny zavatra rehetra izay tokony atao. Dia arak'izay zavatra zay mijoro ara-panjakana zay moa izy dia misy ny mpitahiry vola, misy ny fiarah-miasa amin'ny rehetrarehetra zany dia mandeha araka ny tokony izy zany ny fitantanana satria fa manaraka ihany nareo ve rehefa avy eo raha ohatra hoe iza zany no tompomarika amin'ny ohatra hanolotra labo biblioteka izy efa mainty milaly mihitsy zany no mandray an-tanana zay. Zay structure zay tsy ny afaka mifandray amin'ny administration ny école mety zay tale zany zay aloha tena ilaina zay tsy na manararaotra fantalovana ro zao Stella Maris ny hitako matanjaka misy ny tamatavy amin'ny ohatran'izay afa privé moa iny zany dia ohatran'ny moramora kokoa fa ny fanjakana amin'ny ankapobeny ny resaka logistique ny resaka infrastructure indrindra fa ny karazana hoe labo biblioteka sy ny zavatra scientifique rehetrarehetra tena raraky dia le ankizy ny mampalely idiran-drivotra ao ny ankizy tena idiran-rivotra mihitsy satria tsisy tsonona fitaratra n'inona dia nefa le misy gadanaly eo amin'le dia nefa le fitaratra ka amin'ny tena zay goty fa ny salina anakoronamboarinareo zany dia tena miverina araka ny tokony izy zay gadana antenenina zay efa mba novainay vasety novainay miditsy araka ny tokony izy zany ny fianarana dia tsara tare araka fahitana izy moa amafisina kely ihany hoe zahay membre de bureau ny AMCM ny mainty milaly lansana zany no ny fandrimbona na nitateraka nanao an'izay zavatra anankiroa vita zay. Ny verinay zany izy ho atao salle pilote dia tsy manakina mihitsy izay olona rehetra ohatra ny hoe mba misy hoe ankizy mpiara-mianatra ohatra ny hoe tao amin'ny 6e ohatra hiaraka hoe alao mba ho raisinay tanana ny salan'ny ianaranay zay zany erikerika mahatondra drano izy tsy voatery vola be fa na fitaovana kely ary hoe za manana ciment rectapo za manana loko ray boaty dia efa afaka nanamboarana manana ditra be dia be tamin'izany mbola
Za manana fasika raiky. Misy ny zavatra homanina amin'io zany hoe fandraisana anjara fanoratana anarana moa zany fandraisana anarana fa tsy hoe fandraisana anjara. Inona ny zavatra tokony homan'ny olona ho an'izay tonga saritapaka misy cotisation kely ve amin'ilay vao manomboka sa tonga fotsiny aloha? Tena tonga fotsiny aloha. Io zany tsy hoe koa hoe membre de bureau sa dia membre bureau fotsiny fa fanapahan-kevitra dia ho an'ny fikambanana rehetra. Zany hoe zay tapaka ny fikambanana rehetra no tanterahana amin'ny fotoana io hoe ohatr'izao ny soso-kevitra avy any amin'izareo zany no raisinay. Ie ndao mba omena ny laharan-tarobia ahafahan'ny olona miantso ngamba kosa tsy teny hoe tsy mahita an'ilay toerana raha hoe mainty milaly zany. Ie. Fa misy mainty milaly amin'ny fanenjehana sipatany fotsiny a. Raha tianao asoso dia tonga ihany koa fa afaka manokatra fikambanana ho anazy manokana izy. Fa sady lalana mankany efa akaiky be aviatsy avana. Lohalalana nareo hoe nareo mivondrona nareo zany hoe londo ampisoronao zany misy fotoana mifampitantara hoe ahoana ilay ohatran'izao. Fampiantso aloha. Tena misy zany. Fort dia niadana sasany aloha iresahana ny taloha. Efa manana groupe zareo ato. Mampatsiaky kely fahaza. Efa sara zareo. Afinaritra ilay izy ny laharan-tarobia zany hiantsona ny mainty milaly ny birao dia ny président zany dia numéro 034 45 336 10 zay ny président Alain dia ny vice-président moa zany tenako dia Babazy 034 10 Babazy fa tsy baba mety daholo fa fanafezana kely fa Babazy tena fa tany ampianarana moa zany 034 10 528 69 tena voasazy foana aloha taloha. Ny olona manko raha vao président zavatra fa délégué izy tany tena fatatagoty délégué mihitsy. Ie, mankasitraka anareo ny vahiny anentanana anareo mpiaino an'izay efa nianatra tao anany sanatao fa mainty milaly daholo nareo tongava maro amin'ny Sabotsy fa 7 volana Oktobra amin'ny 10 maraina. Dafy ohatr'izany reny ilaina foana moa zany. Efa misy zareo fikambanana koa avy any an-dafy efa vondrony zareo zany mifandray amin'ny aty. Ie, ero. Ie, mankasitraka indrindra tompo mivahiny teto Fandarana Rivotra. Izay dia misaotra ny kifa rehetrarehetra. Mankasitraka tompoko. Afa-po tsara sao dia mbola misy andro tenenina soatran'izany. Fanentanana kely fotsiny hoe tongava daholo aza asiana sakana mihitsy ny rehetrarehetra hoe sao dia tsy misy namako fahalamana daholo tsika ao. Ny vady ka zay indrindra ny teneko voaloha hoe misy hatrany zafikely misy mihitsy vady izy ny raha nianatra ny zanany rehetra fa aingana loatra aloha raha avy any amin'ny CEG no enikaso ny tsara. Tsy manina dia aza atao sakana dia mba alefasy izy ry vady efa miala sakany fa tsisy zavatra mety anahirana fa fiarahana tamin'ny taloha daholo. Hevitra samihafa moa zany misy ny tena mpinamana dia mankasary miaraka izy raha manao fotoana moa nareo ohatry ny anay zany zay eo amin'ny 7 taona niara-nianatra tamin'ilay 3e maintany Ambatondrazaka dia 5 zay tafiditra tao 40 ans après nakasary tao amin'ilay salle dia samy naka ny toerany. Misy ny maditra be any amin'ny bafon, misy ny aloha, misy manao solomaso be, misy matematika. Niara-mipetraka samy naka ny toerany. 40 ans après ny anay fa zany hoe isaorana ny tokevitra nitarika efa nisy maty. Efa nisy maty anankitelo. Dia misy indray hitanareo ao anatin'ny fiainana misy tena tafita tsara, misy ny dia mahafinaritra ilay mifandray. Fa ny mémoire moa zany tena 3e midina ny tadidy. Vao manomboka seconde nanomboka ny volokelika sisy tsadidity daholo ilay mpiara-mianatra. Fa ny azo 3e tadidy satria za délégué dia ilay manonona. Herman, Virginia, Wangsu, Eliane, tadidy za délégué. Fa vao seconde miany tadidiko. Ie, misaotra zareo zay nandalo fotsiny izy kokoa ny Tsangam-Bato ny toerana sy ny anona ohatran'ireny moa zany tsy inanareo mametraka dia hoe natolotry ny mainty milaly amin'ny klasy rehetra io le antso avy ataonareo zany anay 3e mai ihany ka tonga dia misy misisika ry zareo tao 3e tsy mazoto dia omentsika foana ny resaka verena foana
Mena ny agenda ny fanatanjahantena zany dia ny oriva nefatra mijery télé TVM mandefa an'izy. Ie, TVM TVM ny fepetra rehetra teo amin'ny regroupement mitovy fa saingy ny RD Congo any amin'ny firenena izy ary dikan'izao Kinshasa zay renivohitry Congo zany ex Zaïre no anaovana ny lalao hariva amin'ny efatra de samy mba any an-trano na ety amin'izay toerana hijerena isika ny onde positive alefany amin'ilay roa ny ilainy foana zany ny zava-mitranga ankehitriny juste alohan'le match tsy mahatsara ny vokatra mihitsy zany kanefa ny hambo zay azoko an-tsaina fa mipetraka lerony ihany ninona zavatra ambadika samihafa mandresitsika androany raha resitsika tena mbola mijoro de mitraka de mitotany tsy olan'izany fa de toizana satria mahatonga le fanonona raha koa tena Melvin nefa Melvin ohatra Melvin mihitsy tena izy ka izy ohatran'ny tesitra le refa atao hoe Melvin zay nefa tokony atao isaky ny alohan'ny anao baolina zany le reny tokony atao Melvin de am'zay fa manjary lasa ohatrany hoe miteny hoe Sandrine zany amelatsiny Sandrine fa voataona ny anaranao Adrienne ny zany anonona Sandrine Adrienne le Sandrine c'est kosa serviette volomparasy ny tarika iamba dia ao amin'le pavia eo Antaninarenina ny fa 5 volana oktobra zoma io manomboka amin'ny valora sasany de ahitanao ny karazana hira maro de maro tsy ny kayamba ihany no iveloman'ny olona fa ao koa ny hira tamin'ny discomady ny tapamaitso zany rehetrarehetra zany ho hitanao daholo zany rehetrarehetra izany andao hiaraka hitapitapy de aorian'ny fampisehoany ny fametrahan-tanana le fampisehoana moa mety amin'ny fireny tapitra tsy tapitra zany raha efa tonga raha tsy minibus maika misy fametrahan-tanana herinandro fametrahan-tanana fotsiny raha reny izy moa am'le pavé ny atao eo am'le pavé velany misambara eo amin'ny pavé fa tena sérieux tokoa tena sérieux tokoa misy chambre ao amin'ny pavé sady tsara tena maro zany teneniko zany miamako zavatra tena namanakana ohatra tena sérieux de teneniko tena nanao cabaret zany mandeha tao de ozy hoe ny fisotrosotrona aloha zany de atao amin'ny ambiance tsara karaha ohatra tsy tafatondra tomobile satria ambiance be soleil je t'aime misy chambre efa nisy de fandriampahalemana koa teo an'le olona kanefa izy matahotra le andehody any am'zareo tonga de mba tonga de aoko mety ny zavatra angatana amin'ny olona deny zao zany mbola afaka eo amin'ny herinandro mahery le izy mba mizary rehetra raha mety manao le pause raha mety le pause taloha raha manao patipaty telefona tairiko kely aloha ty tairiko kely aloha ty efa sasala latsaka dy ty efa lasala latsaka dy mi fampisehoana kamanzana irahana amin'ny Samuel ny 17 oktobra ho avy zao eo amin'ny terrain ny SK Atamena manomboka amin'ny 3 izy tsakitsaky sy revy isan-karazany amin'izany teo koa zany le fivarotana ny vokatra lery rehetra lery moa le namoaka le bo mampandeha kamy tamin'ny fotoanandro izy fivarotana zay raha sa momba sy hoe sedera-ndrenabo mpandeha kamo de fa zay zany sasala latsaka dimy zany amin'ny 17 volana oktobra ny tapakila de efa azonareo jifaina manomboka faraiky amby folo ny volana oktobra zao ery amin'ny nectara sy etsy amin'ny super mozika Analakely tsy haiko le fomba betsaka mihitsy ny agenda ty aminahy ty dia amin'ny enina amby folo ny volana oktobra kosa no tokanana ny bolodrome eo ampifilo eo de misy ny fahatsirovana mbay sabotsy sy alahady le izy dia misy ny fahatsirovana mbay dia misy any koa bay ilay bandikely kanana zay gasy malagasy nefa izy nianatra tao amin'ny sainte famille niaraka tamiko nefa izy karana dia misy doublety ao misy kilalao an'ny ankizy misy ny tsakitsaky maro isan-karazany misy ny atao hoe scène ouverte zany hoe misy hirahira misy anina ao dia misy hirahira de ianina moa dia vazaha ny nanao haingy taminay zay ao amin'ny coup d'état gafa mihitsy zavatra teny izy any anaovana an'le izy filoha bolodrome pefilo de atao anitosy ay ve ny lalovako teo foana tena tsy ao apefilo dia ny fankalazana fa 5 amby 3 taona ny tarika kika kosa eo Antsahamanitra amin'ny alahady
vakio hoe vehivavy io tsy enina mety misokatra raha santatra amin'ny alahady zao rehefa zao. vita ny fampisehoana raha ninia dia miolomay makeny Mahamasina raha ninia fangalana be ngelahy dia tonga dia efa mandeha fotsiny lahy zany mivoaka tsokosoko lahy koatra ny fakana tsy maintsy ka itsika moa nina hitranga Joniko zao tokony hijeriko raha Zosy koa tokony hijeriko raha Zosy tokony hijeriko isa zany ao tsamy mandraka sary araka amin'ny olona fa mifanojo le izy fa so ihany fa amin'ny fito ariva amin'ny baolina fa saika ny bola raha ninia hoe saika natahotra le ty raha ninia ilako mijery ny Godliba amin'ny 31 dia ny Lili fito ambin'ny folo oktobra Lili fito ambin'ny folo oktobra ao averiny Larisa zay teneniko fito ambin'ny folo oktobra ao amin'ny CCSK ny tsiky ny fity anyloran'ny Lili ireo hira mahafinaritra iarahana amin'ny Molaso ohatra Salomon iarahana amin'ny Salomon Riza Ramanatoanina Goty Luc Mahery izy telo Labezo ao amin'ny CCSK io ka i Lili ao anatin'ny trano Samuel ny tokotany zany tokoa aloha amin'io zany ilo ny agenda sportif toizako amin'ny culturel aloha dia avy eo any amin'ny sport amin'ny alahady 7 novambra kosa ny fankalazana ny efapolo taona any Soloandrena Solo dia mahafinaritra otrondreo mpanampy maro anisan'izany Popis Njakatiana dia avoaka moa ny clip misy Popis Njakatiana izany dia amin'ny dimy volana novambra kosa ny duo VIP ao amin'ny La Marmita any Toamasina zay ny mikasika ny fedina tepitakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina lavalava zay totosaina etsy amin'ny kianjan'ny Maki amin'ny alahady zao amin'ny 10 oktobra manomboka amin'ny 7 ora ny US Cheminot eo na amin'ny Sokara commune amin'ny 1:00 ora ny SCB Besarety ifapikatroka amin'ny 15 famille Pasika amin'ny 2 ora ny Sakady Fotsy eo na amin'ny FTBA ary amin'ny 3 ora ny 3e Fahin Vakana Karatra ifakatroka amin'ny FTA Andavamamba io lalao ireo zany efa anandrana lehibe ticket place ny fédération amin'io io zany fanandramana faharoa tsatsatsatiaritra kely ticket place io ao arinao zany ao arinao zany rehefa ohatra ka mahomby io andrana ataon'ny fédération ny malagasy ny rugby io dia hovidina miloha amin'izay ny ticket tsara raha taonarana olona hoe mahomby afahana mijery baolina le Claude Tsiatonina Claude Tsiatonina ny Godard izy ity Mirando Godard sy Sambil Dozera ao amin'ny klonina tsy kotily ty ao amin'ny vokolana aza mitrika zara teniko anao fataovy ka mieritra klonina tsy koty Claude Tsiatonina ivokolana lakely salle de théâtre Charles Ravalson dia amin'ny 17 volana oktobra izy io zany hoe andro asabotsy mazava ho azy amin'ny roa sasany mazava ny fididirana mirary dia mirary satria dia 5,000 monja misy laharan-taribina apetrany ihany reto na miditra impenareo 034 61 ole zany gesta le raha Bosambilo nan 033 72 060 85 dia ny Vavalatsaka CCS Vavalatsaka tsy maka L miovaova zany izy io Vavalatsaka tsy misy S tsy maka L Vavalatsaka dia atsikana raha mifotsiny ao amin'ny CCSK atolotry Gottlieb sy avy eo dia ny fanaovana ny sketch dia isy ny karazana compte na page sokavatsika dia efa nareo zany ohatran'ny anabavin-Léon azavainareo ny anabavin-Léon i namako izy io anabavin-Léon fa rehefa mijery izy dia tsy maintsy ataoko izay zany hoe ny zavatra tena mba tiana azavaina teny miloha ary za tena miteny izany foana tsy vaovao zato isan-jato ny fampisehoana rehefa fampisehoana mampime ny antony dia ity rehefa mijery maleo tsika na mijery ambondronytsika na mijery Samuel tsika eo tanatin'ny album hatramy voalohany nefa ataony daholo dia misy olona mantany dia indray andro atao raha voasarika azavaiko isy fisarihana ny repertoire mialoha izay ho atao mivantana eto amin'ny rivotra io dia zavatra namiko lohateny fa ny ao anatiny raha ohatra zao mihaino no ohatra zany hoe ny mofo-topaina sy ny faneva ohatra tsy hainao inona zany sketch zany dia misy ampitena efa le natao latary amin'ny trambongo fa ny farany ho vaiko tsotra kelikely izy tonga dia alaiko fotsiny le re manga tsia dia ho vaiko ny refrain
roatr'izay zany le style de misy ndray kosa ny fisariana atao mandritra ny fampisehoana taratasy 20 ny ao anatin'le urne de misitony ianao fa io de ianareo mpijery no manao thème ohatra hoe tonga de eo zany nareo miteny hoe rabe kotra olona mikotra ny any de anaovako mampime am'le mampime ohatra zany le izy miteny zany hoe ohatra hoe ny mon père tsy mamonjy masera ary pasteur tsy mamonjy masera izy ohatra de misy mangataka fotsiny hoe masseuse de atao le sketch averiny miadana hoe satria fantatra fa be de be zao tsy compétence tam'le de ohatran'izay izy mampiatra softy 12 tsy matratra andaontsika sy anao iara-iakatra ary ambony ary rehefa avy eo voantso nareo convoqué ny karatra de efa midy meloa fa mbola ho tenenina ny datany satria mbola tsy mivoaka ao amin'ny super musique électronique analakely ny amin'ny o resaka droit d'auteur faniko farany miadana tsara le olona ny teny teo enao izy milaza fa tsy rarahanao na misy na tsy misy Facebook tsy rarahako mihitsy de nefa ozy ianao tamin'ny marary nila Facebook aloha ianao ny amaly azy zany nareo kosa nisako misy zavatra de le resaka aretina foana kosa ny averinareo hoe tsika mba samy olon-dehibe kosa fa maninona ohatran'izany foana izy zay apika anazy de marary anay le zavatra fa aza averimberina foana kosa mety mba tsy salama ke président fédération fleurin loandry de hoe anna zange efa saika misy namono sange saika misy namono zanga tsy sotro an'ity tsy mpanoana fandarana mametaka ny veloma mandra-piona de mifanirinay mpanakanto ireo artiste rehetra manao seo rehetra ireo satria anisan'ny mpanoana ny RDJ de irotra ianareo de ho feno ny toerana ny artiste mosafoka ny mpanisa vola fany iantsa fotoso izy zay mpanao ny tantsoroka teknika de volona hitatana amin'ny fédérationna malagasy ny tsipika netikely karazana kosone fa majinika hitanao le lalaovina foana iny izy de atao any amin'ny tanan'ny entraîneur ny Allemagne ny tanana rehefa avy eo reny fa nagagana le filazana omaly hitako zao hoe nisy omby tratrany renireny tsy le omby voatona lesy Malagasy, on est les champions. Les champions. inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Kotny, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Zay mareva iny, zay manasa olona. Alasinainy talata lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Nahazoantsika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange.